Tompolasy tongovavy anterina ny arabo mampirarintso antsika mianakavy manaraka ny miara-mononjy eto amin'ny MBS sy ny radio Mada amin'izao andro vaovao izao. Talata 4 Jolay 2024 isaorantsika ilay naharino ny fitantanany sy ny fitsimbinany izany sy ny fitahiny ihany koa satria raha tsy teo zay dia tsy ho afaka ny miaraka isika zany ilay antsona amin'ilay teny mazava le hoe velona tra-pamonjena ka dia miaraka isika mianakavy amin'ity fandarana ity zany na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny ranomasina dia anaterana an'izay arabo mba mimpirarintso izay. Isaorana ireo teknisianina mikarakara ny resaka teknika na ny eto amin'ny foibena ny any amin'ny faritra manerana ny nosy ary ianao izay manaraka ny fandarana dia tehizina isaorana mitafitafy tokoa satria mahafohy fotoana, mahafohy asa mandraraha isan-karazany amin'ny hoe fanarahana ny fandarantsika amin'ity fotoana ity. Ho an'ny mpanala BBC dia mirary soa sy fahombiazana hatrany ho an'ireo azandry zanaka maro samihafa miatrika an'izany BBC izany andro faharoa ny anio fanadinam-panjakana faharoa zany moa izy ity mbola ho avy ihany koa ny baccalauréat efa hita fa tena kiofokofoka mafy mihitsy ny mpanala baka amin'izao fotoana izao ka dia na ny mpanala BEPS na ny mpanala baka dia terana n'izay firarintso izay sy fahombiazana ny fianarana dia tena zava-dehibe rehefa samy miaina ihany dia aleo mahay mbola hafa zany hoe mahay zany mbola hafa zany hoe nahazo fanabeazana zany mbola hafa zany hoe manana diplôma izany ny manaraka dia mbola hoatrehana moa zany fa hafa ihany ny olona nahazo fanabeazana tompoko hafa ihany ny manana diplôma tsy mitovy mihitsy ka raha ohatra moa zany hoe mba afaka hoe mianatra dia zava-dehibe ny fiazahana amin'ity fiainana ity satria dia sarotra ny fiainana iarahantsika malala zany ka ny fahaizana dia lova tsara indrindra izy io ary eo ihany koa ny fanabeazana mendrika zany no ilainy ny malagasy sy ny tanora malagasy sy ny ankizy amin'izao fotoana izao. Zay tsy maintsy nambara manahoana ny fandarantsika toy ny mazatra mandray vahiny dia eo ny famakafakana maro isan-karazany raha ny talata moa zany toy ny mazatra dia ny député colonel Rambo no miakatsehatra eto manana fotoana eto miara-monja MBS radio Mada izy dia ho hitantsika eo tonga izy moa dia miatrika an'izay fandarana izay fa dia arakaraky ny fotoana ihany koa zany io izy moa mbola be adidy ihany koa sahanina any rehetrarehetra any dia ho hitantsika eo namana faniry raha zafy manantany mbola ho avy eo ihany koa izy fa efa any an-dalana any fa raha ny fampiresahana amin'ny raha lahy teo ny fitohanan'ny fiarakodia tena enjana be tena manahirana ny fitohanan'ny fiarakodia zao nefa no tokony fantatry ny rehetrarehetra raha vao mafy be ny fitohanan'ny fifamoivozana dia miteraka fahatiatoka eo amin'ny fiainana sy eo amin'ny fiainana eo amin'ny toe-kareny zay toe miteraka fahatiatoka tsy hita eo ny eo fa rehefa mandeha ny kajy rehetrarehetra miakatra ny carburant simba ny fiara sisa ny fahatarana any amin'ny toeram-piasana isan-karazany any dia miteraka fahatiatoka tara 10 minitra ianao anio dia tara 10 minitra ianao rapitso 10 minitra zay tara 10 minitra ianao raha afaka pitso 10 minitra zay tara 10 minitra ianao manaraka an'izay 20 minitra zay dia rehefa tambatra zany zay 10 minitra fahatarana izay dia tonga hatrany amin'ny adiny 10 mandritra ny taona zany hoe lasa adiny 10 ianao zany tsy nanatanteraka an'le asa tao anatin'ny taona anankiray fahatiatoka ho an'ny orinasa ny dikan'izay ka itony fitohanany tony tompoko dia miteraka fahatiatoka mivantana sy fahatiatoka akolaka asa raha fantatra ny sasany zany na hoe tsy fantatra aloha fa dia zay no iainaka dia mamay be mihitsy eo koa moa misy an'ity le fotodrafitrasa atao ito Andrenivohitra ity ohatra ny any tsara lalàna any raha mbola azo atao aza mandeha makany raha ohatra hoe mitondra fiara fa sahirana anao vao tafavoaka any tsara lalàna sy ny rehetrarehetra iny ohatra fotsiny ny erianosy zato aloha namana faniry mbola any dia manahirana ilay izy iny tsetsatetsa tsiatra fa ankoatran'izay mialohan'ny andraisantsika ny mpisehatra voalohany dia tsy iza moa zany fa
madame Pauline. Madame Pauline dia filohan'ny vehivavy tiako Madagasikara amin'ny faritra Anosy any atsimony Madagasikara any zany ary tonga eto izy satria maro moa zany ny amin'ny lafivaliny tonga teto Antananarivo niatrika an'iny hoe kongresy nasionaly ny tiako Madagasikara iny mbola be dia be nyjanony eto Antananarivo ny sasany efa lasa efa namonjy fidiana fa de madame Pauline aloha zany tonga eto raha vao mitendrika hoe faritra Anosy dia izany tonga ao an-tsaina voalohany Betroka, Ambosary ary Tôlanaro na Fort Dauphin hoy isika. Misy zavatra tena marary ny olona any, misy zavatra tena marary ary de resaka momba an'izay izy ary eo ihany koa moa ny firesahana momba ny kongresy nasionaly zay notanterahana ho an'ny tiako Madagasikara zany teny amin'ny Macro Tanjombato. Zay aloha ny momba an'iny tsy maintsy noresahana zay. Ny manaraka dia ny fampitana ny ndao hoe afatra rehefa tsy mampita afatra mantsy de mahabe kibo hoy ny fomba fitenika de apitainay zany ny afatra avy aminareo zay anatonga afatra sady izy ity zany de hoe fisaorana io ny hoe fiarabana fa tena hoe fisaorana mitafotafo ny président Marc Ravalomanana tamin'ny filazany amin'ny hoe firotsahany hofidiana ho présidentan'ny république. Le toerana no teneniko fa raha anaran'olona ho tapitra eto amin'ny fotoanantsika fa le toerana eo ny teto Madagasikara dia eo ihany koa ny teratany malagasy any ampitan'ny ranomasina any zany ho an'ny eto an-toerana aloha zany dia mampitondra an'izay fisaorana mitafotafo ny président Marc Ravalomanana tamin'ny fanapahan-kevitra ny amin'ny hoe latsaka hofidiana président république zay ianareo any amin'ny faritry Anosy any tenenina teo zany Betroka, Ambosary, Tôlanaro dia eo ihany koa ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana iny misy any Manakara ry Mahanoro ry Farafangana Vohipeno sy ny sisa rehetrarehetra iny mitondra an'izay fisaorana mitafotafo izay dia ny any amin'ny faritry Toamasina rehetrarehetra iny i Betsimisaraka iny moa zany misy hoe avaratra sy atsimo dia ny avaratra Soanieranivongo sy ny sisa iny Fenorivo Atsinanana de ny aty atsimo misy andry Brickaville ny Ambilale Maintso sy ny rehetrarehetra iny zany dia mampitondra an'izay fisaorana lehibe izay. Ny any avaratra moa zany dia eo ny any Antseranana, ny any Andapa, ny any Vohemara, Ambilobe, Savasidiana rehetrarehetra iny de Fianaratsoa, Tsiakanavaka sy ny manodidina rehetrarehetra de ny Mahajanga dia Toliary moa efa nitenenina teo dia ny Antananarivo zany hoe Madagasikara ray manontolo zay tsy mba afaka nakaty Antananarivo ary tsy afaka ihany koa nanaraka tamin'ny radio na ny fahitalavitra na ny Facebook sy ny YouTube satria de ny sasany tena lavitra be mihitsy any amin'ny toerana tena sarodalana ary dia fanantenana sy hoe tena mampitombo ny finoana amin'ny resaka raharaham-pirenena tiana tenena zay fampandrosoana ny fireneny nandraisan'ny rehetra an'izay hoe filatsahako hofidiana ho président de république nataon'ny président Marc Ravalomanana zay tamin'ny sabotsy moa zany izy iny. Zay aloha tsy maintsy ny tenenina ho an'ny any ivelany indray dia matetika moa zany ny ao Frantsa ao dia maro ny malagasy ao zany Paris, Marseille, Toulouse, Bordeaux, iza ihany koa ny ato Albertville, Cassan, maro isika ao a Frantsa izany dia mampitondra an'izay fisaorana mitafotafo zay. Ankoatran'ny ao a Frantsa tompoko dia eo ihany koa ny any Allemagne ihany koa tsy manadino ny teratany malagasy ny Allemagne zany zay resy lahatra amin'ny foto-kevitra ijoroan'ny président Marc Ravalomanana ka dia mampitondra an'izay fisaorana ny président Marc Ravalomanana zay ihany koa ny any Allemagne any tahaka an'izany zao ny any Hanovre tsy de mba fahenony loatra eto zany fa misy malagasy any Hanovre dia eo ny any Berlin de ny any Munich sy Cologne zay ny voaray eto zany ny any Allemagne ny any États-Unis moa zany
dia ny New York, Washington be dia be ny malagasy any dia misy an'ireo namana mpiara-miasa fahiny tato amin'ny MBS zay any États-Unis any amin'izao fotoana izao. Misy moa ny fifandraisana sy ny atao hoe ny fampiresahana amin'ny fomba rehetra zay ahafahana miresaka ny teratany malagasy any zany dia mpitondra ihany koa an'izay fiarabana izay. Dia eo ihany koa nareo any Azia ao a Beijing ao be dia be malagasy ao ny ao Azia dia akoatran'izay moa zany Eropa akoatran'ny France sy Allemagne dia misy ihany koa ny any Belzika sy Luxembourg. Zay ilay hoe afatra tsy maintsy ny tenenina fa raha vao tsy mahatody afatra dia lasa mahabe kibo isika fomba fiteny zany ka dia hiditra zany tsika amin'ny votoatin'ny fandarana. Miarabanao Ramatoa Pauline izay avolavitra tokoa satria avy any Taulanaro, Fort-Dauphin tonga aty any amin'ny faritra Nosy zany niatrika moa zany ny Congrès national nytiako Madagasikara tamin'ny sabotsy efa talata io mbola entonareo asa tamany eto Antananarivo sa ahoana io moa zany mba vasivasy kely iny fa maro ny tiana horesahana. Miarabanao reno. Eny tompoko misaotra betsaka anareo zay nanome fitenenana. Faly miarahaba anareo ato amin'ny plateau ny miara-manonja ary miarahaba koa ny teknisianina rehetra. Tonga eto ny tenako Madame Rasoanambinina Pauline zay niatrika ny kongressy natao tao Antazombato tao Magro. Zahay any faritra Atsimo zao noho ny harasin'ny lalana dia niala le 24 zahay. 24 defa niala tany. 24 zahay niala tany a Fort-Dauphin. Firy andro teny an-dalana zany? 3 andro. 3 andro. 24 zahay niala agna dia 26 maraindray zahay avy a Antananarivo eto. Satria nahatonga anay nandeha aloha zahay hiatrika an'le fivorena tao eny Afaravohitra. Natao le 28 ziny sa 28. Dia nanao le mbo nivory ndraiky koa zahay 29. Dia 29 zahay nandeha ta Magro. Dia tegna moa nanaovana an'le fitohizan'le fivorena ndraiky koa. Dia ny voalohan-teniko eto zao, voalohan-teniko dia miarahaba ny président Ravalomanana, i dada zay nahatotosa ny kongressy fa ela be ny nanirian'ny vahoaka malagasy isian'le kongressy. Zay vao totosa dia ino magnantony dia ny Andriamanitra nanome fotoana, nanome hery any dada. Dia totosa soamantsara ny kongressy. Dia sy hainay avy any amin'ny faritra Atsimo ny sy saotra any dada. Faly zahay voalohany na ny fandresana anay aza tena nahafaly anay. Soloako teny eto ny faritra Atsimo indrindra fa ny vehivavy. Za moa ny lany présidente ny vehivavy amin'ny faritra région Anosy. Dia ny tambatra anatin'ny région Anosy dia Betroka, Amboasary, Fort-Dauphin. Faly zahay dada miarahaba anao amin'ny fahavitan'ny kongressy. Ary soloako teny eto koa ny faritra Androy. Fanakaiky ihany nareo. Fanakaiky ihany satria ny vehivavy da soloako teny eto ny vehivavy ny Androy. Manome fisaranao anao koa président. Dia manaraka an'izay ty radio ty zao eran'ny zao tontolo zao ny mahita anazy. Dia faly miarahaba ny vahoaky manerana ny Nosy indrindrandrindra fa ny vehivavy. Dia fahatelo manaraka an'izay manentana antsika vehivavy amin'ny faritra Nosy satria hanao kongressy amintsika anagny dada amin'le 15. Da samy asika samy mioma indrindrandrindra fagnapotasao Ambonato, Apamakiambato. Zay vao ny voatanisako fa
isika rehetra da samia miomana amin'ny fahatongavany dada am'le 15 da izaho ka malahelo nareo fa zaho ndre amin'ny botaraiky aty fa zaho ho avy sy misy magnatratra an'io agny zaho. Ya amin'ny 15 juillet 20 jolay lay congrès spartre amin'ity Madagasikara au Fort Dauphin io eka 15 zao amin'ny Fort Dauphin 17 amin'ny Ambosary ary Ambofimbe any Ambofimbe Androy Ambofimbe Androy ny 17 ny 15 ao amin'ny Fort Dauphin eny ary ka président Marc Ravalomanana idada moa araka ny tenenao teo zany hoe mirotsaka izy niandry zay ianareo satria misy problema tena manahirana raha vao miteny hoe faritra atsimo de efa ozy ny olona hoe zay indray fa inona ihany zao olana tsy mety vaova resaka rano ahoana tsara ny tena fandehan'izy na tonga anareo zany hoe tena manana fanentanana lehibe amin'ny hoe firotsahan'ny président Marc Ravalomanana io hatreto aloha manahaka anay amin'ny faritra Simon zao tena mampikaikaiky ny olona faritra Simon zao indrindra fa ny vehivavy c'est 80% ny vehivavy amin'ny faritra Simon zao mivarotra aby mivarotra ohatsy zao manahaka ny tegnako ananako zao za zao mivezivezy magnatananarivo aty mividy entana miala lakamisy ianao ohatra androany zao miala androany zao milala mandeha makany Fort Dauphin talata zao tsika talata zao mifiangano tomobily miala be reny eka miala talata zara raha ohatra ka avy any lakamisy farafaingany zay telo andro zany hanao andalana egny avao sahala amizay gn'antoerana aminay Fort Dauphin agny pisigny sena Fort Dauphin zao ma tena mamasy any Fort Dauphin zao rano mafana mahatalaky tena ny lalana amizany tena manahirana ny lalana amizao de mikasiky ny rano moa de sy haiko loatsy magnazava bebe koa an'izay rano zay fa ny rano aminay ao aloha sy madio misy ihany fa tsy madio raha ny faritry Fort Dauphin inona ny azo anazavana zay sy madio sady manahaka any amin'ny quartier-ny Ambonato zao amin'ny secteur-ny Belamonte zay Belamonte tena ny zahay gn'atoandro ohatran'izao tsy mahazo rano hariva malaky izy noho amin'ny folo aly ranony Jirama ve ny ranony Jirama zay nefa tapitanana ihany zany fa tsy hoe any ambanivohitra fa nao izy mandeha amin'ny 20 aly na amin'ny 2 aly de nofa ny rano amizay zany tafiditsy agnaty soho ao de misy raha mandrigna ambanin'ny soho egny ao sy fantasy izy io na fotaky na lomosy tsy fantatra na fotaka na lomotra de ahoana fahasalamana am'zany nefa zay koa tegna sy dokotera sady sy ampifagnanadihadia da fa hoe gn'atao da fa mampandevy rano fa nao hihinona an'igny avao da fa mampatahotsy zany olana daholo iatrehan'ny olona any ka teny président Marc Ravalomanana hoe ilatsaka de niarahana eno sika ary misy ihany koa ny pakady maro samihafa eo moa zany hoe Madagasikara action plan plus zay efa niresahany iny teny Magro Tanjombato iny zay ataontsika hoe ny apahany ambangovango hoe fa natsipy teny any hoe ohatran'izay de ahoana fandraisanareo an'izany problema na rano resaka lalana sy ny sisa tsy anasako angamba mbola eo ihany koa zay koa manahaka anay Fort Dauphin zao be gny zaza mivezivezy sy miasa sy misy orinasa sy misy gn'entimanana sahala amin'ny lalana sy ny rano zay zao sarotro zany idirategnana aminazy hoe tegna sy de ampifagnazava loatsy fa raha resaky fanjakà de anjaran'ny fanjakà mandinika ny tokony hataony vahoakany nefa
ka ny fanjakany te fotapitra ny fotoam-piasany de aiza tolanaro am'zany de tolanaro zany miandry le fanjakana vaovao izay mihisy zany mahatonga anay vehivavy falibe nandregny firosahany dada fa zahay manantena fa raha ohatra ka nandregny le tenin'ny dada hoe hirosaka da faly zahay satria misy fanantenana ao ya ny akoatran'izay ihany koa moa ianao eto tonga eto zany a solotena vehivavy solotena amponina avy any androy any Fort Dauphin raha misy zahatra kitabataba ho a Fort Dauphin io raha maheno zay ty misy grevy sa inona misy resaka tany tsy milama inona tsara le zavatra miseho a zay nangatahanareo ihany koa zany hoe mba mahany ny fanjakana ny olana kanefa hatreto loatra mbola tsy hita zay olana mivava lasa misy grevy tombony marina ve zany aloha sa sao de hoe olona mba tehanao firesaka fotsiny alohanay niala tamy Fort Dauphin da fa nahareny le hoe grevy io fa mbola sy nilasa andalambe zany ireo taminareo niala tany aloha fa zahay fa avy aty amy 26 igny mahare fa hoe tena nilasa andalambe ny vahoaky inona mitranka da rasy zany tegna fa sy agny zany hiresaresaky fa miresaresaky fahatany fa da re tegna amin'ny olona amy telefony ategna na amy Facebook da hoe maro zao hono ny olona tapatomboky maratra de gnaton'le grevy moa sy de haiko loatsy zany magnazava anazy zany hoe misy tsy filaminana aloha zany ao Fort Dauphin no tapotanany io zavatra taloha tapotanany io tsy de haiko magnazava anazy satria za sy niatry maso de sarotry moa magnazava gny raha sy hitategna maso zany fa zany hoe misy tsy filaminana aloha ao zany a dia zany no iainam-ponina ao Tolagnaro na Fort Dauphin de momba an'izay fandray ihany koa na tiana na tsy tiana am'resaka tsy fandriam-pahalemana io moa aretina fa mikika amin'ny Madagasikara ray manontolo tsy nareo reritsy any amin'ny faritra atsimo rehetra na ny aty andrenivohitra na ny amin'ny faritra hafa de tsy fandriam-pahalemana tsy fandriam-pahalemana anantenan'ny olona ny dada ihany koa ny amahany zany hatreto aloha de tsy vaovany resaka tsy fandriam-pahalemana ahoana ny fipetrany any Tolagnaro sy ny manodidina rehetrarehetra iny androy tany Amboasary rehetrarehetra any araka ze lazainao zao amy fandriam-pahalemana voalohany moa da fa iresaneran'ny Madagasikara ny fandriam-pahalemana fa mampikaikaika anay ao zao sy mahavany mandeha harivariva indrindrandrindra laha tamin'ny niovany bazarinay a Fort Dauphin ao zay bazary taloha moa tao Tanambao da nifindra ny raha igny amy toerana toa Koradava zay amidimy fa sy sahysasy zany mandeha manao bazary de fa mangina ny tanàna amidimy fa amizay no hanao mandeha amidimy na amidimy sasany zao da fa mbozaranao za voaindaky no sanao tapabozo tapatagna sahala amizay moa gn'Amboasary tena mitaintaina sanandro gn'olona Amboasary ao amy sy fandriam-pahalemana ko io zany izy teneniko teo manahira zany ny hiresaky raha maro fa apetrakinay amy dada zany mikasika an'izay zay aby zao ny fanantenanay hoe hiova zany raha tonga eo président Marc Ravalomanana eny ary mazava zay ary atao hoe iraisan'ny rehetrarehetra moa zay hoe tsy fandriam-pahalemana zay raha ny eto Madagasikara eny ary maraparanansika Ramatoa Apôlina satria tena zava-deha mihitsy bebe ny fahatongavanao zany aty amin'ny miara-manonja aty milaza ny zava-misy milaza ny marary milaza ny hafaliana ihany keo sy ny fanantenana tamin'ny hoe filatsahan'ny président Marc Ravalomanana ilazaka ho président ny Repoblika eto amin'ny firenena malagasy eto am-pamaranana ary tsara mafisinao eny angamba le fiomananareo am'le kongresy patry ny tiako Madagasikara ao Fort Dauphin ao Tolagnaro amy 5 Jolay dia ny afaka pitsoniny ao Ambofombe androy ny 7 ny fagnamafisako anazy moa da hoe zahay zao moa somary taratara fatria lava botaraiky aty Antananarivo nefa
mampanantena ny dada fa vonony zahay timo Madagasikara ao tao Fort Dauphin handray anazy. Ny fikarakarana tsy efa elonareo no miketriketrika an'io. Fa miketriketrika avao aloha zahay fa manao zavatra sy mora. De fa apetraka amin'Andriamanitra mba ho tototra soa aman-tsara. Ya, eny ary. Isaorantsika Ramatoa Pauline izay filohan'ny vehivavy zany nivony tika Madagasikara ho an'ny faritra Anosy iny Anosy zany ahitantsika mipetroka Amboasary Tôlanaro tonga ty alavitra ty tonga ty Antananarivo ty mitondra zay etaetapo fanazavana fisaorana ny président Marc Ravalomanana amin'ny latsahany président Ravalomanana zany amin'ny fifidianana président ny République misaotra be dia be anao tompoko tsy tananao ely izay satria mbola lavitra ny lalana fa miomakomana ny andeha zany ianareo fa dia apitao any amin'ny namana rehetra sy ny fianakaviana rehetra sy ny mpiray tandrazana any Anosy andro ihany ny fiombonam-po sy ny firaisantsika moa samy malagasy dia zava-dehibe zay. De misaotra betsaka ny radio miara-manonja zay nandray anay fa izahay aloha da tena avy lavitsy mihitsy. Fa ny fotoanay zao androany ny handehananay hody nefa navela noho ny fitiavana ny dada ka nohon' zany zay zao mba hafatra apetrako miomana zalahy fa zaho tsy maintsy avy sabosy satria hiala ty lakamisy lavitsy ny misy asika fe noho nisika samby te hagnasoan'ny faradofay. Saotra tompoko. Eny ary. Zava-dehibe zay fitenenana izay no eto Ramatoa Pauline moa zany avy any amin'ny faritra Androy ihany izy ka dia faritra Androy dia Anosy ihany koa dia reo moa mifanakaiky ao ihany dia miandalana ianao ary. Toy ihany ny fandarantsika eto amin'ny miara-monja eto amin'ny MBS ny Radio Mada rehefa avy nandray ny Ramatoa Pauline isika dia andraindray namana anankiray efa teto ihany izy tamin'ny fotoana efa lavalava ihany zay fa efa naritraritra fa goavana moa no natrehana tamin'ny sabosy dia avany amin'ny faritra any izy dia tonga aty indray namana Clovis somary mahitsihitsy fiteny zay izy somary atao matanjatanjaka mafimafy fiteny kanefa dia mafonja foana ny zavatra ambarany moa zany merabanao namana Clovis ohatran'ny James Bond indray ianao zany tonga eto amin'ny miara-monjy eto amin'ny MBS Radio Mada avaiza moa zany avaiza dia niatrika ny congrès paritra teto congrès national niatrika ny congrès paritra aloha dia avy eo niatrika ny congrès nasionaly indray mena namana Clovis ny fitenenana ary faly miarabanao anao. Saotra namana Rina misaotra anareo ato ary faly miarahabanao koa amizao fandraisana ato amin'ny miara-manonja zao dia faly miarahaba koa ny mpanaraka rehetra ao anatin'ny tambazotra serasera zay na manerana ny Madagasikara indrindra fa toliara manokana ary miarahaba ihany koa ny tanora tiako Madagasikara izay soloako teny eto manerana ny Nosy. Afaiza moa zao Clovis no tonga ty Antananarivo? Tena marina zay fa avy lavitra ao avy any Tampolo Beheloky Ifoitsy izay nanao iraka ny asan'ny tiako Madagasikara tany an'ireny commune somary sarodalana sy sarotra ny azaho anazy dia nanatsatsy niezaka nanatsatsy an'izao congrès Tampolo Beheloky fotsy région iza moa zay Atsimondrefana indray zany avy any Antsinana zany tsika dia makaty Atsimondrefana. Eny ary tanora mietsiketsika tanora mandray andraikitra zany atao hoe tiako Madagasikara zany iny izy iny Clovis tamin'ny sabotsy dia asa aloha mipôzinareo tao fa zay moa tery amin'ny stratégie fa tena nioraka faly latsaka président république président Marc Ravalomanana ahoana ny fandraisanareo an'izay tonga dia hoe réaction aso mihitsy anao satria mbola ao anatintsika zao ny hafaliana aloha hatramizao le mbola mitohy
mbola mitohy ary zay no isaorana ny Andriamanitra tampindroa satria saky voatsofotsy io andro mandohalika mivavaka ahoana ty président ty irotsaka ve sa tsy irotsaka zany dolo ny tebiteby irotsaka ve président sa tsy irotsaka zahay manao ezaka rehetra any amin'ny halaviran-tany hananganana an'le antokotsika mbola mitebiteby hoe président ilatsaka ve izy ty sa tsy ilatsaka nanao indirect aho tamin'iny fotoana iny fa tonga de tapaka raha rehefa nanao zao dia tonga de tapaka ny indirect tonga de faly nandoaliko ny saotsan'i Jesosy fa tanteraka ny faniriana satria tonga ilay nandrasana am'le fanapahan-kevitra ilaina iny fanapahan-kevitra nraisiny filoha Marc-Ravalomanana ya zava-dehibe mantsy ny fanapahan-kevitra iny satria tena miankina amin'iny zany a ny manaraka rehetrarehetra zany ho an'ny malagasy ho an'ny teratany malagasy satria filoham-pirenena malagasy no fidiana izany amin'ny fotoana moa zany zay tenen'ny tompon'andraikitra an'izy mbola miandry zany tsika le tena hoe daty officialy mbola tsy fantatra hatramin'izao fa le nitenen'ny senilo zany atreto fa na zany na tsy zany manoloana an'izay fanapahan-kevitra ny président Marc-Ravalomanana izay de hoe nisindra ozy ianao lay aia sy ny tebiteby fananinona de no ny tebiteby fananinona de hoe ny aia satria ohatra nisy any mantsy ny resaka tany hoe mety tsy anao izy fa za hoe sinsisa alao Clovis ny ilaza azy maro manko moa ny resaka izay heno sy nandalo hoe surtout misy avy any aminay miteny hoe président nareo anay tsy ilatsaka fa zaho anay ro tohanany ay misy miteny tena misy zahay anay ro tohanany fa io fa tsy raha fa ilatsaka io e fa nareo mpanohana azy io avao ro reraka eo fotsiny ro reraka ro miasa mafy fa io fa tsy raha ahavita ilatsaka io fa zahay ro tohanany ino manino hoe tohanany nga izy tsy raha zahay mamono foka avy bakany tonga de tohanany maika eo avao sady président Marc-Ravalomanana zao niarana nahita tamin'ny zaposy mbola en forme tsara neny koa niaraka tamin'teo mbola en forme tsara mba raha ataony gegegy zahay mialiay mba naty ala any mametsapetsaky bazy io zany i zany ro tonga de bakany hoe io anefa tsy ilatsaka io anefa ho zao zay nahafaly tamin'iny fanapahan-kevitra iny tonga de nivavaky nandohalika hoe sorana an Jesosy namaly vavaka fa io lay ray aman-dreny andrasana satria ny tanora ny am'izao fotoana zao tanora tena voamafy eo indrindratsika tonga de resao zay voamafy nareo manantena président Ravalomanana satria maninona raha hoe faritra atsimo andrefana satria ny antony de zao tamin'ny andron'ny Ravalomanana de ny tanora no tena nivoatsindro maro ny asa izay iarahantsika mahita maro ny asa ary ny tanora ny tsinjovina ary raha nahita tsika tamin'ny kabariny tamin'ny sabotsy teo dia ny tanora no naverimberiny ny tanora tsy anasa ny tanora mijaly ny tanora sahira navery satria nohony zahay zay tanora ane mahatonga zay nanilatsaka io fa raha izy ane fa manana ny ampy ary tsy olo fa tsy tokony hijaly reny fa zahay noho ny fijalianay zahay anany entehany io ary zay nahatonga azy nanao an'iny fanapahan-kevitra iny satria hijerena an'le ho avin'le tanora hanao akory moa ho avinay tanora ankehitsiny io hirenireny hanao akory angalatsa be tsy androfanao zay lasa tsy raha ka zay isaoranay azy ary tena eto zay mbo mamerina ny fisaorana iny fanapahan-kevitra ny raisiny filoha Marc-Ravalomanana satria faly zahay manoloana an'iny fanapahan-kevitra président Marc-Ravalomanana moa tsy hoe olom-baovao fa efa teo izy ary namme profo hoe zao ny zavatra natao zany ho tompontsoan'ny Besomaro nisy an'ilay antsona hoe Madagascar Action Plan Plus efa natsidiny ihany moa zany izy iny ahoana ny fandraisanareo an'ny izay tena hoe fahavononana zay sy efa lamina mipetrapetraka izay raha le hoe Madagascar Action Plan Plus no raisitsika ohatra zay le mampiavaka ny filoha Marc-Ravalomanana olo fa voro-tsaikefa izy efa mana ao aminy zay tsaikefa zay ka tsy hanano sarotra azy no hampandroso haingana anonositsika izay tena tafalatraka ane tsika inan'izao sahira tsisy tsoso sahira am'izao ka io fa milamina eo ary zay mahatonga anay tanora eto koa mijoro miseho ary tonga de fa arosoko manko moa miresaka tanora ny roso koa ny tanora amin'ny fanapahan-kevitra am'izay fanampiana ny filoha Marc-Ravalomanana zay dia nanangana
ny tanora tiako Madagasikara nasionaly. Efa tafatrangana satria nivory nahatonga solotena ny manerana ny nosy. Tonga teto nanatrika tamin'ny Sabotsy. Nahavy solotena avokoa ny tanora tiako Madagasikara manerana ny nosy. Dia teo zahay namolavola hoe aleotsika manao firaisana mba hanambarana hery satria izay no tsy niampy tamin'ny 2018. De tamin'ity nzay mitoraka ty zay nampiavaka ny congrès tamin'ity de ny tanora nahazo sehatra. Ary eto koa zay de misaotra ny bureau politika izay nanaiky any fangatahanay an'io tanora manerana ny nosy io. De tafatsangana izany. Tao anatin'izany no nandraisana ny fanapahan-kevitra ka ny fitantanana de iraisana. Ny faritany enina zany no samby filoha manorina azy, manorina an'io tanora tiako Madagasikara. Dia tao no ahitantsika ny Slofo izay avy eto Antananarivo. Antananarivo izay miandraikitra ny communication. Ny tanora manerana ny zava-dehibe communication io. Manerana ny Madagasikara satria izy eto afovoany zahay any amin'ny faritsy de izy no manely ny vaovao avy ato amin'ny bureau politika any aminay. De ahitantsika ny ramatoa kely Katerine avy ao Tamatavy. Izay inona ndraikitry Katerine? Ny andraikitsy ny Katerine dia resaka arabola. Resaka arabola. Filoha izy fa miandraikitsy ny resaka arabola. Zay zany no andraikitsy ny Katerine avy ao Antamatavy. Ny andraikitsy ny Tina avy ao Fianaratsoa. Fianaratsoa dia mandrafitra ny projet ho an'ny tanora manerana ny nosy satria mba hahafahana manarina an'izao tsy fisianasa amin'ny tanora izao. Tina avy ao Fianaratsoa zao zay. Ny avy ao Diego Erlik dia natao hitonjateny ny tanora. Avy any Diego. Ny avy any Mazenga dia Rivo. Rivo dia anisany mbo mpitonjateny ihany koa. Avy any Mazenga zao. Rivo sy Patricia. Zay ny Mazenga. Dia ny tenako zay avy any Toliara. Natao handrindra coordonnateur ny zay ny team zany mpandrindra. Zay tsisy oviana amin'ny rehetra manko moa fa miady amin'io resaka tanora io aho. Ary azo atao amin'ny fomba hainga ny hampandrosan'io tanora tiako Madagasikara. Ka eto dia fa tsara ihany no makanoty nareo any an-trano nareo tanora tiako Madagasikara satria efa nampiomana anareo aho. Alainareo reto numéron'olona reto. Na alina ireto azonareo antsoina, na atoandro azonareo antsoina dia ahitana ny Slofo 034 08 607 70. Averiko indray 034 08 607 70. Io no communication tsika. Azonareo raisina eo. Azonareo raisina koa ny ahy 034 84 056 67. Io no numéro azahoanareo anay. Eny ary zava-dehibe zay ary menasehatra mihitsy moa zany ny tanora. Clovis ny eto zay le hoe resaka communication sy fifandraisana zay. Zava-dehibe mantsy ty fifandraisana ty fa raha vao io no vilana de vilana daholo ny zavatra tonga ny rehetrarehetrany. Ka lizy Clovis hiatrika fifidianana antsika na hoela na hoaingana. Resaka lisy mpifidiana aty amin'ny resaka fiomanana indray zany zao ty resahantsika ty lafy ny teknika sy ny rehetrarehetra ny tiako Madagasikara moa zany hoe fa hoe vonona amin'izany. Fa na zany na tsy zany ny amin'ny hoe tsy varim-bariana tonga dia mandray andraikitra arak'izay tandrify manerana ny nosy io tiako Madagasikara manerana ny nosy. Efa nisy any resaka organisation fandaminana hoe tena tsy maintsy asiana, tsy maintsy misy tiako Madagasikara isako ny bureau de vote, isako ny fokotany rehefa tonga le fotoana amin'le fanaraha-maso sy ny rehetrarehetra ahoana ny momba an'izay hoe tena hoe fandraisana andraikitra isa-pokotany izay mba ahafahana hoe manara-maso satria le ratsy tsy kely lalana. Misy koa ny miketrika misy miketrika any ambady any hoe zao no amily viliana an'io sy ny sisa. Fa ny tiako Madagasikara vonona ary miatrika. Nefa tsy ambava fotsiny fa tena amin'ny fandraisana andraikitra. Ahoana momba zay Clovis? Zay ny mahatonga anay misaotra ny bureau politika national ny tiako Madagasikara. Satria
tsy nataony karazana zanakakala hafa ny rafitsy ny tanora fanekeny zareo ary efa tafapetsaka any amin'ny filoha marikaravalomana sy esizeny antokotiko Madagasikara ny PV zay nataonay mba ho fanekena an'io rafitsy ny tanora io dia ny zay nananganana nyty tanora ty mba hiadina amizay satria zahay eny no hiasa mihitsy ny tanora ary zay ny mission ametsarana ny tanora amin'io ty rafitsa vaovao ity dia hiezaky zahay hijery tsy mila tamby ny tanora fa hijery saky ny bureau de vote dia hasiana tanora ary hiamby sy hiasa ny tanora manerana ny nosy ary zay nahatonga teo hoe io numéro io no azahoanareo anay aza misalasala aza mijery tsika hoe aty aroy fa alefaso aty aminay ny tatsa avy any aminareo mba hafahanay manome vahaolana haingana ho anay ny tanora manerana ny nosy satria hiditra amin'io tsika satria tsika no ho avy ny firenena ka mila miomana ary mila sahy sy vonona hiatsika izany fifidianana izany tena vonona ary sahy mihitsy ny tiako Madagasikara ary ankoatran'ny tiako Madagasikara moa ny mpanohana sy ny mpanaraka ny foto-kevitry ny président Marc Ravalomanana dia eo foana ihany koa fa ny tiako Madagasikara moa zany zao no resahantsika akaiky vilany fenoarina fa ny mpanohana sy ny resy lahatra ny foto-kevitry ny président Marc Ravalomanana be dia be za tsy hanonona isy eto fa be dia be eno any rehetrarehetra any hoe tena merci tsy isy farany tamin'le vita le tamin'ny sabotsy iny koatran'izay resaka lisym-pifidianana io tsy maintsy resahantsika ary Clovis na ny an-tanan-dehibe nisy olana foana nisy fimenomenomana foana hatramin'izao na ny any amin'ny faritra lavitra rehetrarehetra any ahoana ny fanentanana tamin'le resaka lisym-pifidianana aloha hatreto satria na tiana na tsy tiana io ny lakile an'le fifidianana na inonino no resahantsika eto dia io fanaraha-maso ny fanentahana sy ny sisa ny fanentana manko moa manahaka anay ato amin'ny tanora tiako Madagasikara dia nandray andraikitra zahay mihitsy no niditra antsehatra manerana nosy io iarahantsika mahita anatin'ny tambazotra tserasera ny tanora tiako Madagasikara dia nitety ny fokotany rehetra manerana Madagasikara nitety isan-trano nanoratsa nanentana an'le olona hisoratra anarana ao anatin'ny listam-pifidianana dikan'izay eo zany zay fananeho ny fahavononana ary teo zahay fa nanaramaso an'io lista io tsy tapaka zay manatona chef fokotany na taiza zany hitatsika irahantsika mahita ao any anatin'ny tambazotra na tratran'ny sakatsakana ary indraindray tratran'ny teny mahery tsy nampatahotsy anay ary tsy nampihemitsy anay zany zahay tsy matahotsy satria zahay hanohana ary zay mahafaly anay amin'ny fanapaha-kevitsy ny ray sy ny filoha Marc Ravalomanana nane zahay fa niomana ny tanora tiako Madagasikara fa niomana hatry zay amin'io hiatsehana ny fifidianana io ary eto zahay mbo miteny ary mampitandrina ny chef fokotany zay amilivily resaka vato satria reo chef fokotany reo sy délégué de vote mpandrakanareo ane no mamilivily vato ao le raha ry zareo ihany no manao zay tiany ho lany satria mitady vola fa eto zay dia hanara-maso ary ho hentsa am'ty ndraiky mitoraka ty ka aoka atsika tsy familivily fa lavatany tsy fampitsitsy am'toy tsy sangisangy sasy raha mpitahinany tamin'ny 2018 mantsy ty raha ty ny tamin'ny 2018 tsy hoe manamaivana akory ry Clovis fa zany dolo zany nyteny olona hoe le am'ty zany le fifidianana président république am'ty raha ny aty am'tiako Madagasikara sy mipanohana ny président Marc Ravalomanana dia tena hita mihitsy hoe tena vonina andray andraikitra mihitsy hafa ny tamin'ny 2018 fa hafa iny fa ny am'ty tena amin'ny atsipriany atao ohatra mijery amin'ny lopy zay nolazainy zalazy ary zay le hoe firaisak'iny zakeo zava-dehibe raha mampitakely tamin'ny 2018 ina ny azon'ny Clovis Ambara raha amin'izao le hoe endrim-panentanana sy fientanana zao ny nampiavaka ny tamin'le 2018 manko moa nieritseritsy ny tanora tsasatsasany zay indrindra mantsy fa havita zavatra io filoha am'izao anjirajoe le heverin'olona fa havita zavatra ka olo poakaty olo raty de mitodiky le tanora tapa-kevitsy am'izao ny tanora mihitsy ane zao no tapa-kevitsy raha mahita tsika ao any anatin'ny tambazotra any fa ny tanora zao maro mamonjy an'le tiako Madagasikara ary zahay saky ahoana ny eo atsimo andrefana zao ny am'izay
ny ao tsy mandefa saky mamoa Facebook zaho hiditra aty zaho misy proof zany azo asehotsika fa tsaraha misy olo manao ki sarisary raha sao de ataon'olo tsy misy be resaky zao fa io zao rahantsika malala bonjour cordo ao azotsika aseho amin'ny caméra voteo io message io vo zaho hiditra eto azo aseho tsy hita lavidavitra io zao vo message avy eo zao hoe bonjour cordo zao hiditra aty dia mbola nisy koa raiky koa voteo tsy latsaky ny roapolo ny message azoko vao maray io tonga de fa azo koa raiky ty koa vehivavy koa lehilahy le teo tena be de be sasany ohatra misy sary tonga de mandefa sary satria alefaso le sary tonga de mandefa sary reo alefaso le sary mba ahitako hoe tena vonona tokoa ianao ary ty tonga de piblevako le olona lefa vonona satria ahitako azy hoe tena vonona tokoa ve ty tanora ty andraindraiky ary manaiky ny discipline zay mampiavaka ny Madagasikara zay mihitsy fa tsotra nen'ny hafa any hoe via de hoe atao resaka clientélisme sy resaka clientélisme mihitsy ty Clovis fa tena resaka hoe fitiavan-tanindrazana ndao ary toy izo ary zay satria ao anatin'le tanora zany le hamerina ny filoha Marc Ravalomanana tadidiny tanora ane io hoe hainy tanora ane ny olo mahavita sy olo tsy manao andrakandrane ary firenena ty fa tsy mila olo hanao hisafosafo zaho ane zaho hoe zay fa tsy mila an'izay sasy Madagasikara henan'izao fa mila tena asa mivaingana ary zay tanora tena zay raha ilanay tsy anasa hono ny akamaroan'ny tanora ny faritra atsimo any ary lasa manao tsy fanao de zay mampirongatra n'le tsy fandriampahalemana ny vanim-potoana fiafarany fitaom-piasany ny mpitondra ankehitriny zany Clovis efa kely sisa tena raha isaina fa roa volana eo raha jerena ny tety androny lalam-panorenana fa zay atao moa zany ataon'ny mpitondra anazy iny fa hoe raha ny lalam-panorenana dia io tokony ho zay le izy eto amintsika tsy tanitandalana tsy fanajana demokrasia fahefana fangaro sy ny sisa araka reo tsara ve zany rehetrarehetra ankoatra le hoe fahatrana tsy fandriampahalemana sy ny sisa tsy fanajana demokrasia kolokolo manjaka fanjakana ratsy tatana tsara tataka ozy izy tsy zany namorona zany fa zany miteny any amin'ny fiarahamonina zany nefa reo ny lesona ihany ko zay teneniny iraisam-pirenena foana zany de ahoana ny fahitanao an'izany rehetrarehetra zany io hoe resahako zay fitonjana poakaty toy fa tsy raha fa mahavita raha balaroa laha hiresaky le ataonao hoe tia raha iny fa vita laha anao makety sarisary le tsy hitanao koa ty misy hoe mba raha soa toy ka tapoka intera zao iao poakaty zao faraparana ny fitaom-piasan'ny mpitondra ny ty régime ty zany de raha ny atao Tanary zao mandeha daholo ty bulldozer ty firy zay mandalo aminay sabotsina mena zay andeha hamonjy le fanamboarana autoroute ery mihetsiketsiky hoe zany ny bulldozer zao téléphérique ty io teraka embouteillage io fananganana pylône eto Andrenivohitra sy ny sisa de mitendra reo tena manao zavatra tena soatran'izay zaho ane zaho haka ohatsy any aminay mitenany ny filoha am'izao hoe tsy hanao politika aho raha tsy vita ny RN13 aie tsika hinanao inona zava-misy eo zany zao RN13 teny zahay ane vobakany nanao fametsahana amin'ny fomba ofisialy ny tiako Madagasikara tany anosy sy androy tamin'ny volana avril teo avy any volana mai teo azafady volana mai teo ane zahay vo avy any fa ny fiaran'ny vice présidente nationale maître Elsoa tonga de potika tonga de simba RN13 io teny aminareo RN13 sy RN10 io tonga de potika simba ny fiara de najanona teo Ambovombe naka fiara hafa zay nakany à Fort-Dauphin nefa hoe tsy hanao politika nefa tsy hanao politika nefa ny fitaom-piasany ty vo tapitra zaho tsy olo hafa ro mitantara fa zahay mihitsy nidina tany foto nakany amin'iny lalana ary mbola hakany zahay amin'ny 15 zao hiatsika ny congrès izay ataon'ny filoha Marc Ravalomanana hanotsina azy any ary reto tonga de efa mitodika amin'iny Fort-Dauphin sy Ambovombe androy ho tonga any filoha Marc Ravalomanana tsindriako manoka tsika tanora 15 eo a Fort-Dauphin de 17 eo Ambovombe 17 eo Ambovombe ho avy any aho amin'io fotoa io
hiatrika ny filoha Marakaravalomanina ka izay fahavononana nasehonareo tamin'ny fandrambesana nareo anay tany iny asehonareo mitombotombo bebe kokoa noho iny ny fandraisana any filoha Marakaravalomanina. Sahala am'izay koa ny tao Ambovombe. Tao Ambovombe ane ny saly nisy any tanora tsy ombe ary ny saly nisy any tiako Madagasikara tsy ny ombe. Natany anosy aza zany. Zahay solotena no tonga tany tamin'ny fotoa io. Ary mino ao amin'ity ndraiky mitoraka ity 15-17 zao fa ho feno ny sady raha tsy misy ny sakatsaka ary zahay tsy hanaiky. Zahay Toliarane tsy raha manaiky sakatsakana. Sanjafa miteny aminareo aho. Zahay tsy manaiky ny sakatsakana. Tiako Madagasikara amin'iny faritsy Antsimo. Somary mafanafana lionay. Tsy raha maninitsinitsy ao mafana. Izy moa zany efa mandindondindona. Zany hoe efa ao efa ao anatintsika fitenena fotsiny mandindondindona ny fifidianana présidentny République dia samy miteny zay lazainy samy maneho hevitra na eo aza ny sakatsakana maro samihafa. Fa misy miteny hatramin'izay hoe Toliara da atao ampiasaina fotsiny atao fakana vato tamin'ny taloha zany atao fakana vato atao modely anaovana fotodrafitrasa anaovana an'izao zany ny feo eno tany aloha tany amin'izao fotoana zao tonga dia itsika hoe efa tonga saina tsara ve ny any amin'ny faritra Atsimo, faritra Androy, faritra Atsimo Andrefana, faritra Nosy, ry Clovis. Satria mantsy zao misy any fitenenina hoe rehefa miparitaka ane vola ary zay eto amin'ny teny zay mpanao gazety za zao naheno hoe tena tele resaka vola ty tena matanjaka be mbola matanjaka be ka na eo anza le fotonkeva rehefa araviravizany sasany vola tena manaparitaka vola arak'izay tratra satria io faiblesse io fahalemenany gasy amin'izao fotoana zao na ty ambanina ny any ambony de vola nefa hiatrika fifidianana de manahirana no mieritreritra an'le izy. Ao koa ny zaza mety amin'ny teny hoe za na izahay ny tompon'ny Toliara ohatra zany ahoana ny fahitany ny tanorany zany atao hoe dotandroka amin'ny filaza azy eninivon'ny fiarahamonina eny manoloana ny tirara zay ohatra atsika ty. Fifidianana no resaka sy ny atsehana ny fifidianana. Siako resaka kelikely ny tiako Madagasikara ny Toliara. Ny timy ao Toliara ne tsy voy zao hoe no ny omana nyty fifidianana ho avy ty. Fa vao vita ny fifidianana 2018 dia efa ny omana an'izao fifidianana zao Toliara. Tiako Madagasikara Toliara. Nanjesy lahatsa ny olona rehetra. Fa zahay am'izao fa kely no asa ataonay. Fa ny fandrese lahatsinay efa 5 tao izahay efa ny omana an'izao. Fa nanomana an'ty fifidianana ho avy ty. Ny fahamatorana le tena tiako tenen'ny Clovis manahoana am'izay le fahamatorana satria na ahoana tsy maintsy hoe misy hoe miparitaka amin'ny vola zao inny vary kely inny menaka inny elo inny lambahoany ino zay le nahazatra hatramin'izay. Fa ny amin'ity ahoana dala tompo rô ka hanin'olo satria dala tompo ka raha dalan'olo gegy zay fa zarazara fahatany zay hanin'olo reo fa dala tompo angaoky mihinana nareo haninareo fa tsika ifandresahinay taminareo any reny nanomboka 5 tao zay tsika ny fanentana ny fampiresaka mahakasika ny fifidianana. Misy manararoatra mantsy le fahantrano. Misy io fa olo fa tonga say olo fa hain'olo ty olo fidi olo ho jereny hitondra nyty firenena ty. Olo fa mahay fa leo verivery io vandivandy sanandro fa hain'olo. Olo aminay any ane mahitsy fa tsy raha olo gegigegy ka ho verevere sahala sanatria resaka zao atao tsy paza vary kelikely sahala amin'ny raha io voro ka tsy paza vary volosana ny volony onora volony iny bakao ndraiky tsy paza non olo aminay any mahay lala mahay ty olo hitondra azy zay nahafaly tonga de faly misy mamono akoho any aminay nanao satria fa nanapahakevitsy filoha Marakaravalomanina fa irotsaka ay tonga de misy tonga de faly hoe atao tsara ny loka atao tsara ny laoka fa iny fa arrosage zay nisy ane zany satria tafala Toliara am'izao lasa Toliara ne tamin'ny fitondrany Ravalomanina lasa première fa am'izao fotoana zao faragijo
zay tsy ilanay olo hanao andrakanjana amin'ny firenena toy sasy io fa olo tena vonona ro ilanay hitonjany Madagasikara mba hampandrosan'ny faritaninay iny indrindra fa Madagasikara. Hatreo amin'ny 7 moa zany zay nitondrany ny président Marc Ravalomanana de nazava ary voapirofo fa hoe tena azo atao tsara ny mampandroso ny faritra atsimo, azo atao tsara ny mampandroso an'io ary na mpamatsy vola ary banky iraisam-pireneny vondrona Europeanne zao karazana fikambanana iraisam-pireneny zao indrindrindrindra ny teo anivony ny sampatra ny firenena mikambana maro samy hafa tam'zany de tena hoe za tsy tena hoe toana-potsiny fa ry zareo mihitsy ny miazakazaka hoe inona no anampiana inona n'zao fa tena misy azo atao tsara mihitsy ny mampandroso an'ilay faritra atsimo. Ankehitriny ry Clovis lasa mitatra lay hoe tsy fanjari-tsakafo miamiana varatra le izy tsy ao faritra atsimo tsao fa mitatra tsy fanjari-tsakafo ary atapitrisany no tratran'io. Ary zany mahatonga ny olona zany velom-panantenana mihitsy hoe ilatsaka président république ny président Marc Ravalomanana tsy fanjari-tsakafo akoatrany hoe tsy fandriam-pahalemana sisa problemana rano tsy fanjari-tsakafo ahoana ny momba an'io zao amin'izao fotoana satria raha nitatitra aty ry Clovis amatapitrisany voankazo io resy zaza lasa iteneniko teo iny zaho avy ato henan'ny atsiky congrès henan'izao avy any ambanivohitsy amin'ireny tena toerana tsatsiny tsy fanjarian-tsakafo sy resaka rano reny tena mampalahelo izany fa ino vereveresin-jalahy vereveren'olo amin'ny resaka pamy hoe io ane Anjirajoely ane no manao an'io pamy io izy ane no mizara an'io anefa ny programme mondialy ane io fa tsy filoha am'izao no manao an'io verevere le olo dika amin'ny mangaba sao de tsy fantatra ny sasany le dika programme alimentaire mondial no manao an'io fa tsy hoe programme fitondrana tonga de io ane Rajely tonga de ahitsoko tonga de miteny raha misy ny miteny an'izay zay ny entaniko tany ary nametsaka nyresaka an'ireo olona reo hoe mila fahatongavan-tsaina tsika zahay ho ifa vonona marika moa no anarana omainy olona azy zany ilatsaka an'izay ve marika irotsaka hoy faly ny olona ary ho avy an'izay anao tatitra amin'ireo olona reo zay olona verevere araka ny teninao tsy pazana any ambanivohitra io fa tsy hisy zany am'toy satria zahay fa vonona zahay fa niomana hiatsika ny fifidianana toy fa tsy raha misy olo 2 vola 3 vola manao raha iny de fa iny fa hilatsaka fa ny anay 10 tao zahay timy amin'iny faritany toliara iny efa niomana fa resy-andahatra tena latsaka any anata mihitsy zany hoe masaka tsara mifotokevitra fa tsy voarebireby tsy mora ahodikodina am'izay le hoe fotokevitra za mantsy ny tena zava-dehibe eny ary amarapara antsika namana Clovis meko anao raha fitenenana amin'ny momba n'ilay fiatrehana ny congrès zany any aminareo any Fort Dauphin amin'ny 5 Jolay Ambovombe Androy amin'ny 17 Jolay sy niafatra ho an'ny tanora ihany keo tiako Madagasikara sy mipanohana président Marc Ravalomanana ny hafatsy manko moa misy hafatra misy tsy hengatsika mora fifidiana am'toy io tsy avelatsika mora io toy ny kihondalana farany hiadivatsika fifidiana fanavotam-pirenena ity ka mitaonanao tanora namako manerana nosy izay fahavononana fanasehontsika hatsizay fikeleza aina nataontsika hatsizay aoka tsy ho verimaina fa tokony hiady isika hiezaka isika hiaro ny safidim-bahoaka am'ty indray mitoraka ity tena miady ino numéro efa namiako anareo miantsoa ianareo ka ihonareo na andro na alfazonareo aho zaho no mandinja ny tanora manerana nosy zay fa misy ny firaisana filoha miray manko moa faritany aina no mitambatra maneho hery amin'ny fanambarana hery amin'ny fanohanana ny filoha Marc Ravalomanana izany satria ny tanora efa vonona am'izay fanohanana azy zany ino moa zany organisation fandaminana pitsopitso antoneonareo aho laha misy raha tsy azonareo
azonareo antanay ary laha misy stratégie tianareo hapita any aminareo ka ionareo fa omeko anareo zany ary omenay anareo zahay aininareo afaka mizara tsaikefa any aminareo de ho an'ny congrès any anosy eo izy teo Fort Dauphin 17 any Ambovombe Androy zahay pitarika ho avy any aloha any aminareo hiara mivorotsika handinika sy hametsapetsaka an'io tsara efa tonga any aloha izahay ka tsara nareo miomana ary hijeran'io ataotsika ho reny zao tontolo zao fa mila ny filoha Marc-Ravalomanina i Fort Dauphin ataotsika ho reny zao tontolo zao fa mila ny filoha Marc-Ravalomanina i Ambovombe Androy izay tena tafalatsaka ao anatin'ny lavaka am'izao fotoana zao ho avy any zahay hiara hijerana fa satria le 15 izy no ao a Fort Dauphin de 17 izy ao Ambovombe asaina ny distrika sy ny commune rehetra hiakatra ao a Fort Dauphin hiakatra ao a Ambovombe Androy aleo miatrika to zay tantarain'olo zay aleo miatrika to zay tantarain'olo dia hisy ny formation isan-karazany amin'ny fotoana io ka zay no anasananareo mba ho tonga fa raty tantaran'olo raty resahan'olo hoe naresaka ny raha zao taro fa aleo tsika avy mihitsy reny commune sy distrika mandrafitra ny région-ny Anosy sy distrika mandrafitra ny région-ny Ambovombe Androy tsy diako manokana ny tanora tiako Madagasikara izay bureau ao amin'ny timy faritany Toliara vola raiky stapany aho zay tsy nihitanareo teo an-tapitanana ny Toliara taiza foana ary Clovis taiza ry Clovis tsy hita efa nivadika ve Clovis efa zao re Clovis tia zay tatia miara-manjao nisy nanontany zany so de efa nivadika ary Clovis fa tsy hitatsony tsy fantatra eo zany fa tia ho aveto io aho miseho zay nanatsatsarako bakany ambanivohitra he zao lasa nahinty aby io tsy nerikiriaka iny aho nahinty aby aho tany anatin'ny bozaka tany anatin'ny raha tany fa tia aho efa miverina am'lonny numéro sy ny Facebook am'zao tsy tahita fotoana video zao lazaidra lafa efa arrive Clovis tsy hita tia so de efa nahazo parotsakely tany efa nahazo vola ve Clovis tsy marina zany fa toy aho zao tsy hiala amin'ny filoha Marc-Ravalomanina zany na oviana tsy azo vidina zany tsy azo vidina Clovis zany foto-kevitra nijoroako zao tsy mijery olona zao tsy mijery fo koa de misy mahita any ty Clovis ty ohatra metimety amintsika fa raha io zao tena maro message zao misy message zao atoa Clovis ihane hataoko an'izao ihane hataoko an'izao tena le hoe mba hoe le nandraviravy any Clovis aza tena nisy ve le zaho tsy manono satria i volany zay lasa fa mandatsa baraka misy maro mangalaka maro misy latsaky mera manomana mera ne ao Toliara tonga de fa mila misy latsaka député ne tonga de hataoko an'izao misy latsaka filoha-pirenena ne ao Toliara fa mila satria hitanjozo ao fa miasa ary miezaka ka izay asa nataoko zay dia tsy asa ho anareo reny le kareraka avao mandefa message sy mikaikaiky fa asa ho anahy filoha Marc-Ravalomanina ny asako sy ny dodododoako manerana ny distrika ny Toliara ary zay nahatonga nasondrotsy am'izao fotoana zao hanjinja ny tanora tiako Madagasikara manerana ny nosy nohon zay tsaikefa efa ananako izany eny ary teny farany dia fanaovam-beloma ihany ko fanaovam-beloma mako moa fa itododoha hanomana ny fiavian'ny filoha Marc-Ravalomanina ny Anosy sy Ambovombe Androy teny farany dia misaotra ny filoha Marc-Ravalomanina aloha tamin'iny fanapaha-kevitra iny satria mety aminay tanora iny tsy very maina ny asa izay nataonay ary isaoranay Andriamanitra koa nanome hery azy nanome nibitsika ny fanahin'Andriamanitra taminy ka nahafahany nandray an'iny fanapaha-kevitra iny eto koa zay de misaotra ny bureau politika naneky ny fangatahanay tanora tiako Madagasikara manerana Anosy amin'iny fananganana rafitra vonjy maika ny tanora tiako Madagasikara nasionaly dia farany misaotra nareo rehetra zay hitako fa manaraka ahy ao anatin'ny tambajotra serasera afaka miresaka atsika afaka mizara isika aza misalasala nareo mikaiky sy miantro ahy fa vonona aho mandrakariva hanao ny asany tanora tiako Madagasikara de eto koa de
saotra anao namanarina amin'ny fandraisana satria raha tsy teto ianao ny fampizara sy ny fampiresaka dia tsy notanteraka izao tafatafa izao. Farany manko moa misaotra ny filohalefitra nasionaly Maître Elsoa satria zao tany anatiny avy any Tapolo ry zareo fa aty andalana Aizany Clovis maro taratara kely. tara tonga de tara de nandefa niny raha amin'ny Facebook ina hoe taraiko zao na ny fore tapaka any anatiny raha tany farany izy manko moa no niantoka ny foreko satria mba tiany haseho ny vahoaka ny Madagasikara fa Clovis tsy mivadika ny filoha Marc Ravalomanana. Izay nahatonga ahy tsy maintsy nanatsatsy niezaka na dia mbola tsy nisolosika ane ao nanatsika an'le raha tao ambany fa tonga de eo ka zay sahorako any filohalefitra nasionaly Maître Elsoa am'izay adidy mavesatra raisiny satria vehivavy izy iny fa vehivavy anisan'ny vehivavy nampisondrotra an'io tiako Madagasikara ao amin'ny faritany Toliara. Vitsy ny vehivavy tahaka an'iny filohalefitra nasionaly tiako Madagasikara antoko tiako Madagasikara. Vitsy fa izy irery hany no sahy satria na dia nandao ny vadina izay noho ny politika dia mbola mijoro ka noho ny izy doa manjisiky ny fonay izay raha zay hoe misy vehivavy ve io mijoro ka zahay lehilahy zahay tanora lazaina fa ho avy ny firenena ahoana zahay no tsy hijoro ka isaorana izy am'izay fahavononany mandrakariva raha fa antsoina izy amin'ny raha mahakasika ny tiako Madagasikara dia eo ka izay fahavononany Maître Elsoa zay dia tokony tahafy ny vehivavy rehetra manerana ny Madagasikara. Ary misaotra ny filoha Marc Ravalomanana koa nanendry azy amin'ny toerana eo. Mana zahay Toliara, mana ny filoha lefitra nasionaly. Mana zahay satria izy no vehivavy mandray andraikitra. Tsy mihemitra iny. Na dia nandaozana ny vadina aza noho ny ty politika. Ny fahatongavan'ny filoha Marc Ravalomanana tany Toliara no namonoan'olona ny vadina noho n'izay fitiavan-tena zay nahafaty ny vady Maître Elsoa dia izany dia tsy mampihemitra niny vehivavy iny fa mijoro izy ary mbo hiaraka aminay hatrany Fort Dauphin ka hatrany Ambovombe. Saotra tompoko, mankasitraka tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy, mandrapitafa. Eny ary zany ny Clovis aminy zany raha ohatra ka tena rahatsika tsara ny fandehany na ny fomba fiteny na ny efitra zay teneny na ny atao hoe bikabika ohatrohatrany hoe Malcolm X zany ianao azy tapaka zany olona manamay izy azy zany fijoroana amin'ny marina fijoroana amin'ny foto-kevitra ka isaorana be dia be zany Clovis izay vany amin'ny faritra atsimo andrefana tanora tiako Madagasikara manao fanentanana vonimbonina tsara mihitsy amin'ny fiatrehana zany hoe fifidianana filoham-pirenena zany dia menindalana ary ianao Clovis ao ny lalana ao amin'ny akavianao ao. Toy ihany ny fandarantsika miara-monjy eto amin'ny MBS ny Radio Mada ny fanazavana maro samihafa ihany koa efa tazanao namana faniry zafy manantany hitondra ihany koa ny fanazavana sy ny atao hoe zavatra tsara ho fantatra maro samihafa. Zay ny le tenentsika hoe zany Madagasikara zany tompoko azo atao tsara ny mampandroso azy. Ary tonga de misy no ny teny hoe raha ny président Marc Ravalomanana ny teo zany hoe nanomboka tamin'ny 2024 hafa mihitsy ny zavatra aseho teto. Hoe ny président Marc Ravalomanana ve ny teo de hoe isy an'io délestage io mifoha ianao amin'ny firy amin'ny 4 maraina hoe hikarakara any amin'ny lakozia sy ny namana ay le jiro tsy mandeha kay. Ny kizy manao révision satria BPC mibaka indrindra fa mibaka moa zany zao tapaka ny jiro de ho an'izay manana telefona de mikafirifiry kely de vao miresaka de ino no hitsolovany eo de vao mirehatra ny jiro de mifaharombaka ane zany mifaharombaka manao ny chargena ny telefona satria tsy fantatra mihitsy zay fatapahany le jiro. Zany ny zavatra misy. Tsy misy hoe zavatra hoe fironona fa tena hoe zavatra iainana isan'andro isan'andro zavatra tsotra. Ka raha ohatra hoe velim-panantenana diboky ny hafaliana ny olona na eno hoe latsaka président ny république ny président Marc Ravalomanana de tsapany ny olona fa tena
zay no nandrasana zatra hoe matoa izy zany resy lahatra amin'izay hoe politika dia nentin'ny président Marc-Ravalomanana tsy hoe olom-baovaona izy tsy hoe vao hoe hiditra eo amin'le sehatra fa efa teo ary nisy vokatra tsara inona sehatra resaka ny toe-karena ve alao atsika no milaza resaka tontolo ambanivohitra ve resaka fifandraisana amin'ny any velany ve resaka fanarahana ny teknôlôjia ve resaka mombamomba ny fanajana sy mahasarotany amin'ny mahamalagasy ve ao amin'ny président Marc-Ravalomanana daholo zany rehetrarehetra zany ny mahamalagasy misy miteny hoe vokatry ny tsy fahaizana mihitsy mahatonga n'ity firenena malagasy ty totongana tahaka an'izao tsy mahay ny ampitatana ao indray no milazany hoe tena nanotafady jereo ty anaovana ny anaty rova ka tsy mahagaga raha ohatra ka mikorosy fahana an'izao le firenena misy miteny zany samy manana amin'ny finoana io manaja amin'ny finoany ny tsirairay fa ny raisana aloha dia hoe malagasy isika malagasy isika zava-dehibe zay manana maizay no napetraka Andriamanitra eto dia samy tompony ity malagasy ity zany tsy resaka hoe ny sasany tsy ampy azy malagasy azy fa alao tsy maintsy asiana kadoany hoe mizaka zoam-pirenena hafa ino moa zany tsy resaka lava amin'izay fa tsetsatsetsatra tsy aritra fotsiny malohany idiran'ny namana fanira zava-manatrany satria tonga atao tsaiko le izy zava-misy amin'izao fotoana izao amin'ity resaka hoe zoam-pirenena frantsay sy ny rehetrarehetra ity fantatsika tsara zany hoe Kylian Mbappé zany mpanao baolina zany ao amin'ny ekipa pirenena frantsay fa afrikanina izy mamany algérianina ny rainy ny dadany camerounais dia tena indraindrainy frantsay frantsay le français zay ny filazany azy ary Mbappé teraka tany a Frantsa izy zany hoe tafiditra ao anatin'ilay sehatry ny hoe tonga dia manana zoam-pirenena frantsay tsy nangataka izy Mbappé tsy nangataka izy fa tonga dia tafiditra ao anatin'ilay sehatra satria izy teraka tany tsisy olana zany ny hoe maha-frantsay azy samy hafa zany izy zany tonga dia hoe d'office tsy mitovy mihitsy hoe angataka za mba te ny angataka mantsy zany dia hoe za mba te ho frantsay ary rehefa mangataka ianao zany dia misy mandinika azy mandinika ny fanjakana frantsay dia hoe iny ara-fa omenana eo raha zay ny tianao raha zay ny fanirianao dia omenanao fa ianao misy engagement voafatotra ianao amin'iny na tianao na tsy tianao dia misy mahafatotra anao zany ao anatin'izay ka ity le mpanao baolina frantsay ity ao amin'ny ekipa-pirenena frantsay izy zany hoe zoam-pirenena mizaka zoam-pirenena frantsay fa ny raha mikorina ao anatiny camerounais sy algérianina dia izy miteny hoe frantsay sns fa zao ry zareo tena frantsay dia manana heritreritra ny sasany hoe ataratasy ianao ny hoe frantsay fa zahay zay ny tena zay ny hoe mahatonga an'io le hoe misy tena hoe mpitrifatrifana be ao frantsay zany tsy maintsy misy mpitrifatrifana be tena hoe sarotiny mihitsy amin'ny resaka hoe tena hoe maha-frantsay azy sy ny sisy dia rehefa tsy nahofoka ary ny Paris Saint-Germain izay nisen'ny club nisen'ny Mbappé zay mpilalao baolina anisany tena hoe manan-karena indrindra amin'izao fotoana izao nefa vao 3 taona hiditra fa 4 taona efa miliardera dia rehefa tsy nahofoka dia nandeha amin'izay ny raombava isan-karazany tsy mivola mihitsy ny mampahory an'ity Mbappé ity tsy mivola fa nandeha amin'izay ny raombava satria resy Bayern de Munich mantsy ny Paris Saint-Germain mbola tsy haiko quart de finale sa huitième tsy tadidiko tsony nefa io ny tena niketrehan'reto club parisian reto dia tratra ny raombava amin'izay nataony ny frantsay le tena hoe manana raha frantsay inona koa zay lahy inona koa zay zao tsy mahavita mission oy milaza hoe frantsay nefa ny aizakory dia nanana ampitamby aza lay ateratany Emir Qatari zay tompon'ny PSG dia tsy nahazaka Mbappé fa nanapa-kevitra ny hiala tsy mivola ny mampahory azy
ary mbola be lavitra noho ny vola zay raisiny ao amin'ny Paris Saint-Germain ny vola nambatambazany any amin'ny Real de Madrid any Espagne fa tsy tamany mba ampy satria narary ny fony satria ozy ny tena teratany frantsay hoe enao tsy frantsay zany sanatria ve zany hoe atao ohatrany hoe mpiasa rehefa hoe anandratra ny voninahitry la France de tena frantsay fa rehefa tsy tafavoaka dia ailiny ary hoe zay ny tena frantsay fa tsy ianao zany zavatra miseho zany ary betsaka ny mpilalao tsy tamana-tsony to amin'ity PSG ty ry Messi zany reny hoe eny efa andeha ry Neymar andeha ohatr'izay de inona tsoa zany Mbappé andeha de na eo arany fanambatambazana isan-karazany dikan'izany na eo azany vola hoe tena hoe manam-bola toninina ianao rehefa ny maizy ianao mihitsy ny voadona tena tsy maintsy malahelo anao na ahoana iny moa zany tsetsatetsa tsy aritra fotsiny iny ka raha iresaka fifidianantsika tompoko any malagasy io any malagasy ny fifidianana milatsa daholo zay te hilatsaka eo satria izay ny demokrasia raha milaza ianao hoe tena manaja ny demokrasia aza sakatsakanana ny sasany raha te hilatsaka président Marc Ravalomanana zao ny voalohany ary iny zava-dehibe iny ninninona resaka any ambadika any ninninona atao hoe ny fiomanana ohatran'izao tonga de hoe latsaka ao zany président Marc Ravalomanana rehefa naheno ny fanirianareo rehefa naheno ny tarainanareo ary indrindra naheno ny feon'Andriamanitra dia goavana be zay goavana be mihitsy zay satria tena tsy maintsy hoatrehana zany zay fifidianana zay ary Andriamanitra mahafantatra zay olona ataony ao tsika moa tsy tompony ampitso tsika fa na zany na tsy zany tsy maintsy miatrika ary ny atao ihany no ahafahana mamaritra ny vokatra rehefa Madagasikara ny tena am'izao fotoan'izao tena tonga amin'le fitenenina hoe tena tsikôty mihitsy soiano indraindray mba misy andray fifaninanany reny ho an'ny tanora fifaninana-kira fifaninanana an'izao fifaninanana an'izao mba mampisongadina ny terata amin'ny fanatanjahantena mampisongadina ny malagasy any amin'ny sehatra raisam-pirenena fa raha amin'ny resaka hoe politika iraisam-pirenena toe-karena iraisam-pirenena tena tsititsika tena tsita am'izao fotoan'izao ny re olona tena mbola misy tsy mahafantatra zany Madagasikara zany misy tsy mahafantatra zany Madagasikara zany reo aziatika reo misy tsy mahafantatra akoatran'reto sonole mpandehandeha reto fa misy hoe aiza misy an'izany Madagasikara zany aiza ao anatin'ny globe terrestre misy an'izany Madagasikara zany misy tsy mahafantatra nefa nosy Maurice fantany Mozambika fantany Afrika Atsimo tena fantany diso tafahoatra Seychelles fantany Maldives na dia ary avaratra be ary akaiky ny Inde ary fantany Sri Lanka fantany aty amin'ny ranomasina indiana daholo zany fa Madagasikara tsy fantatry ny olona fa tamin'ny fotoana nitondrany président Marc Ravalomanana amin'ny firenena fantatry zao tontolo zao zany Madagasikara zany tompoko ary ny président Marc Ravalomanana firany visite d'état tsy hoe visite de courtoisie na hoe visite de travail amina firenena anankiray fa visite d'état ary am'izao fotoan'izao mba firy ny visite d'état vitany any Rajoelina mba firy ny président ny république avy any ivelany nanao visite d'état teto nanomboka tamin'ny 2018 ka hatramin'ny anio 4 Jolay 2024 fetim-pirenena Amerikanina firy ary izy impirina nakany Frantsa mandeha kely de miverina mandeha kely manahirana mieritreritra zany ka raha ho avy zany ny fifidianana anjarany tsirairay no misaina tsara mandinika tsara hoe ahoana sy ahoana ny hoe fiatrehana ny ho avy ny firenena ndao ary namana faniry raha zafy manantany tonga eto amin'ny plateau ianao le rabanao andohatra tsisy miaraba andrena sady misaotra andrena no miaraba ny lalaina sy faly ao amin'ny lafiny teknika ny mpiara-miasantsika amin'ny radio Mada rehetra sy mahasovoa ny MBS ny amin'ny faritra zay mampita mivantana sy mampita amin'ny famerenana ity fandarana miara-manonja ity ianao mpanaraka ny fandarana na aiza toerana misy anao
marobe ianareo no mangataka an'le kokoa fa tsy vita, tena tsy vita le izy misy tsy tadidy satria izy reny any ko zany hoa manokana za tsy mandray antsoratra azy fa zay tafiditra ao anatin'ilay atodokely mba ahafahana mitazona zany am'ilay fitadidiana zay no zaraina amitsika marobe zany fa tena eny am lalana eny de ataovy kokoa zay de ekena fotsiny fa tsy fantatra hoe aiza moa misy anareo fa kokoa fahobe ho atsika re mifaneny eny am lalana rehetra eny kokoa fahobe ho atsika lay avy any am faritra kokoa fahobe ho atsika eto antoerana zany dia anaovana an'izay fa singaniko manokana ianareo any talatanapano zany any Fianaratsoa zany de misy tanàna mahafinaritra zany misy fokotany maromaro mihetsiketsika ny antoko tiako Madagasikara any de anaovako kokoa manokana satria tena miasa ianareo de nandefa hafatra taty amiko taty zany de kokoa fahobe mihitsy atsika ao talatanapano commune izy io zany Vohibato any na izany na tsy zany dia maro amitsika ihany koa no mandefa ny firaritso mandefa ny fakahirezana misy fotoana tsy salama zay eto reradreraka de reny firaritso fakahirezana avy amitsika reny raisinay ho zava-dehibe ianareo any ampitan-dranomasina de anaovana kokoa jiabijiaby na iza indrindra reo diaspora tsy mahafoy tsy misaraka amitsika singanina am'zany ry madame kely mpanaraka am'fandaratsika dia kokoa ho azy ho an'ireo RMDM zay nanao fety tamin'ny faran'ny herinandro teo satria nalavitra ny Madagasikara raha de tsaroana trany ny fitiavana izany tandrazana izany dia anaovana an'izay kokoa zay isika arabaina isika satria mahatsiaro mandrakariva ny tandrazana tsy araka ny resabe satria io moa arakaraka mahafony fotoana nreto mpitondra fanjakany reto de misy fomba fiteny hoe tsipaky de tsy toizako fotsiny le izy fa efa mitsipatsipaka zany le izy rehefa fo le fotoana etrazo satria reto olo reto de fa ohatry ny olona rehetra nge reto hoe mba hanaovan'ny havany fanamariana reto mpitondra fanjakany reto anaovan'ny namany fanamariana anaovan'ny mpampianatra azy fanamariana anaovan'ireo olotsotra fanamariana eny am lalana eny hoe tsy nahoviko nareo nandisy fanantenany nareo tsisy ametraka fitokisana aminareo tsony jereo fahoriny vaoaka malagasy nareo kosa aloha de tsy ho tafaverina eo tsony inona ataonareo de fantatry zareo zay fantatry reto mpitondra fanjakany reto zay tena mafy mahazo atsika ity de zavatra iombonana ray ihany no mahatonga azy ireo zany hitazona an'le fanjakana de hoe overitsika inona ny hafarantsika zay ihany no mahatonga an'ireo olo reo no tena motive an'ireo olo reo hitazona mafy an'ity fitondram-panjakana ity na am'izao fotoana zao na am fifidianana ho avy io anaovana pepaikady samihafa zany ny am'izao fotoana zao de hoe sahirana ary zareo de sady misy afetsena politika ny tsy hamohana daty fa sahirana ihany koa amoaka an'le daty satria miteraka lafin-javatra maro azy ireo zay iroso maty ray be zany hiemitra maty reny be ary tratran'le pression politika ny fanambarana zay nataony filomarika Ravalomanana hoe ekeko eto zany tsika de miteny mihitsy ekeko io ny filomarika Ravalomanana ny fangatahanareo ho kandida fa tsy ny teny ny filomarika Ravalomanana iza de irotsaka ho fidiana ho filompinena na iza de hilatsaka ho fidiana ho filompinena fa vokatry le etaeta marobe vokatry le fangatahana marobe vokatry le antsoantso marobe tany am'ireo toerana nalehan'ny filomarika Ravalomanana rehetra ary manam-porovo an'izany rakitsary zay nalefa teny amin'ny Magro Tanjombato tamin'ny sabotsy voalohan'ny volana jolay teo de hoy ny filomarika Ravalomanana hikeko zany ny sekretera jeneraly ny antoko moa tena nampitsangana ny mpikatroko ny antoko tima mihitsiny zany zay tonga nanatrika an'izany congrès national zany de mbola nitondra apahibe maso zay fangatahana tamin'ny filomarika Ravalomanana zay président ndreto zay mpikatroko aty ndreto zay solotena-mbahoaka ihany ko zahay eny any fiarahamonina zay iainanay ka mahita ny fijaliana ny faharariana sy ny zavatra iainana isan'andro san'andro te iaina Madagasikara tsara te iaina Madagasikara mahafinaritra te mba handroso ohatra ny firenena rehetra izay mahatsapa nefa zay fa ianao mahavita an'izany ikeo mifangatahanay sy mifanirianay mba ho kandidan'ny antoko ianao zay enge le tantara de nanaiky ny filomarika Ravalomanana tamin'ny sabotsy teo ka
zany lafin-javatra resantsika zany rina zany de mba ahafahantsika mametraka tsara ny adevitra hoe tsy filomary karavalo manana no nde isoratena to voatango ny azakazaka hitady fahefana fa zay le tenintsika foana ny situation sy ny contexte no mamoaka olona de situation sy ny contexte am'izao fotoan'izao zany mitady profil ray aman-dreny mitady olona efa nanana traikefa mitady olona efa voasedra mitady olona efa nanana finiavana ary efa nampiakatra an'le Madagasikara ho pays émergent ho pays zany hoe ho firenena misandratra de zay profil zay suivant les situations rehetrarehetra ny ainana tao aloha le nanongalina filomary karavalomanina tao rinany 2009 satria itsika zany am'izao fotoan'izao de zao raisitsika zany ho référence hatrany 2008 nidina ka raha mijery ny situation économique na socio-économique Madagasikara tsika na politique ihany koa na socio-culturel zay andraisantsika azy nanomboka taty am 2009 rina mandra-pahatonga an'izao itenenantsika 2014 2023 zao zany efatra amby folo taona zay manko le tiako tenena fa tsy hoe 2014 2009 2023 efatra ambin'ny folo taona dia mitady le fiverenana ny filomary karavalo manana ny vahoaka malagasy izay ngeny reny resahantsika efa asaika adininy brésiliana i Lula da Silva lay filoha brésiliana fa zao betsaka ny zavatra nahirana tany Brésil izy neritreritra fa ho vitany Dilma Rousseff hitatana amin'ny Brésil ilay be delicable ny Dilma Rousseff de miprepareny fa betsaka ny zavatra nanahirana ny fitondrany Dilma Rousseff de tsy nahatazona fahefana trasy mitosika politika koa Dilma Rousseff de Jair Bolsonaro nitatana firenena tamin'ny Brésil fa iny koa nanao zavatra tsy mifanao ihany koa indrindra le Covid-19 zao izy zao miakatra fitsarana miakatra fitsarana ho avy antsika rehefa aveo fa misy sary alefa keo rehefa aveo mitovitovy endrika am'izay zao tsy nirarahany zany resaka Covid zany Jair Bolsonaro 40 000 par jour no maty tamin'ny Brésil tsy mila osy izy Jair Bolsonaro na tsy manao tapombavara tsy mila am'zany resaka passe vaccinal zany tsy mila am'zany resaka iny ty le teto amitsika nanao fitaovana natao fitaovana politika nataon'le mpitondra fanjakana ty iny ty le état d'urgence sanitaire ty confinement fa tsaro ny voaka le izy bon any anaty orony ianao de tratra ny vote de sanction de naveriny olona izy misy révolution mena tany Brésil namerina dada ny vahoaka brésiliana fa manakaikaiky amin'ny 20 taona any hoany Lula da Silva tsisy resaka antitra io fa resaka traikefa amerina resaka restauration restauré an'le resaka paix et stabilité le resaka hoe Brésil nanana amin'ny maha izy azy zay zany le tena tanjona ho andrareo brésiliana de nisy révolution ngeza be raha misy sary eo faly de alefaso kely le resaka Lula da Silva tamin'ny campagne na le menamena be reny hoe tena niarany lohatra mihitsy mivahoaka amin'ny panneau politika brésiliana amina tapitrisa riny ary tsika mezaka foana manko misara vavao ohatr'izay satria ilaina mihitsy ilainy zany de navoaka naverin'ny vahoaka i dada Lula da Silva efa misy dara teo mola izy de manko le nareny naveriny Lula da Silva zay le situation tsisy alabato tsisy alabato hainy olona no migerer na élection 150 millions na électeur 150 millions no voasoratra anarana hainy olona zany fa tsisy alabato tsisy diso tsaika nilavanina kely ihany Jair Bolsonaro satria tsy nazaka resy fa tsy maintsy manaiky atoko ny fitondrana nampiasa vola sy fahefana zany ary ny tandro ny filaminana sy ny fitsarana ny nampiasainy Jair Bolsonaro
avereny tsara aloha zay ka atoko ny fitondrana na mpiasa fahefana na mpiasa vola na mpiasa mpitandro ny filamina na mpiasa fitsarana fa tratra ny vote de sanction de ianao mihevitra fa ianao mafy be indrindra ny fomba fanaovana politika eto ambonin'ny tany ka rehefa tonga ny andro tsy maintsy mikisaka ianao Lula da Silva nefa gadraina gadraina fa veto tsy naomby le fomba nanenjehana azy zany hoe politiquement zany potehana mihitsy Lula hatramin'ny fanana ny kitihana daholo potika mihitsy ny bloquena ny compte bancaire ny Lula da Silva mbola saika ny ketrehana anaovana dossier inona fa tsy oatra ny taorianany 2009 mihitsy zany zay le izy zay le sara ka itsika miresaka an'izany de hoe ny amin'ny fomba fanaovana politika misaotra betsaka amin'ny faly ny amin'ny fomba fanaovana politika menamena be reo ny amin'ny fomba fanaovana politika so de sitendreo fampiresaka indray ny contexte sy ny situation no mamaritra ny lafin-javatra rehetra ka zao contexte e situation hitatsika zao zany mandeha makany fomba fitenitsika eto rina le hoe tendance foronana sy rivotra verenkely izy ka azagagy ianao raha ohatra misy miantso any dada marary fo be le mpitondra fanjakana sy mipanoana azy de zao mahavariana le tena nafanafo nanompanompa mipano ohatra ya 2 ans passé te un politique reto reto de fanatika tsy tatsony reny olo reny zao izy menakavy ara mo fanentsika anaty Facebook any fanagadragatra any fa zao ny anerin'izy ireo mamorona compte fake sisa de io ny teneniko manisa andro nareo io sisa manisa andro nareo io sisa vinany DPA mo DPA andrasatsika any atsika nge selon ny texte ihany manisa andro nareo tsika nareo sisa ary rehefa manisa andro nareo ka rehefa tsy eo tsony ao anatin'ny fitondrana io de miara levona sy manjavona aminareo ny compte fake rehetra satria tsy maintsy tady toerana isitriana ny mpanakarama sy ny mpibaiko fa eto ihany ko aloha dura lexa c'est de lexa la loi est dure ozy izy c'est la loi mafy ny lalàna fa zay ny lalàna dura lexa c'est de lexa nul n'est censé ozy izy rina ahoana ignorer ohatrany le teny le ministre tsy misy ambony lalàna na filoha angay publika na filoha teo aloha nangaitra rehetra de zay ampiarina ho an'ny rehetra ny lalàna zay natao hoe lalàna ka raha ohatra zany miresaka code de nationalité en France de nationalité ndasolofa sa menjera kely ndray le evoka keliketo loatsy asehoako satria misy soratra le izy de manjary hita le sao de hoe dokamaritra ty tsy soratra ity zany lalàna miresaka zopirenena ny Frantsa de tsy maintsy lalàna momba ny zopirenena eto Madagasikara no milahatra amin'io de tsisy adevitra ny article 270 de ampiarina aminao ny lalàna de miasa am'izany rehetra am'izao fotoana zao de misy fanadidina mahafinaritra be mihitsy nataony manampahaizana maromaro zay mbola izahantsika rina zany no synthétiser-tsika kely le izy mba ahafahantsika satria lava be pejy efa any amin'ny 20 pejy any le izy fa raha ohatra iny navoakeo sarotra be iny zany ka tiatsika tenenina zany de zao hoe ny contexte sy ny situation mitady an'io ka rehefa mitady olona le contexte sy ny situation de zao zany tsy foronona le olona miantso mosare zay dada mijaly ty ajajanay mity anaka anay tena vanontoliara avao zany zange niaraka amin'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny fitsidiam-paritra rehetra nahite vavolombelona ny zavatra rehetra elakelake tany Morondava tamy mahita amin'ny président Marc Ravalomanana fifaliana ny dikan'izay tena faly avany naty fo naturel misy sasany tena manary mihitsy ahita amin'ny président azalahy mbo tsy niova président mahatanjaka président azala fa le dady ataovy rangazy tenanao fahefana fa tena mijaly ny vahoaka taminao teo ny aina tsara zahay ahoana ny eritreretanao
fa ny vanille am'izao fotoan'izao de tsy misy mividy tsony ny vanille verte misy miteny aza morina hoe 1000 ariary ny kilo mora noho ny haricot zay le izy ka ny haricot vert ne samy lavalava za metsena za ndray anisan'ny tovolahy ty metsena donc fatako mividin-javatra rehetra eny an-tsena rehetrarehetra io ny haricot vert zany am'izao fotoan'izao a de misy 4000 ariary misy 3800 de misy 3600 misy 4000 mety mihoatra kely arakaraky n'le qualitény misy an'le mangirana tsara le malefaka be fa hafa le somary antitrantitra be kiran'iny zany satria karazana haricot vert zany reny karaha reny ary ny 4000 ariary maka plafond zany tsika na 4500 ariary ny kilo de ohatrina zany vidina lavany latsak'izay ozy izy latsak'izay mety ho 3000 ariary mety ho 2000 ariary misy mamokamoka mitambajotra sosialy 1000 ariary de ekenareo ve zany vidina lavany zany za témoin ny vidina lavany 150 000 ariary ny lavany verte voatsely zany efatra 5 taona lasa zay riny misy 200 000 ariary fa maniny izy menjery aty amin'ny nde tsy ataoko 1000 ariary fa ataoko 10 000 ariary mihitsy na de tsy zay tsony aza fa maniny izy menjery aty amin'ny 10 000 ariary de hiteny aminay ianao hoe vokatry ny covid-19 zany vokatry ny ady any Ukraine sy Russie zany nefa nkory international tsy miova ny vidiny de dikan'izay ny gestion tsy mamely satria misy monopolisation tany ambadika tany izany tsy nafantatra an'izany vaky Rasputin rehefa miady vokatry ny monopolisation anao zany de zay zavatra rehetra mandeha de lazainao fa vokatry ny covid-19 sy ny ady amin'ny Ukraine sy Russie izao ny fahampitehany jirama 6/24 raha mandeha ny jiron'ny olona sasany de ilaza ianao fa vokatry ny covid-19 zany sy ny ady tany Ukraine sy Russie fa ny gestionao no natonga an'izany impirina ny endry tale général ianao tale général roa nitendrenao tao nygadrainao enjehanao nitsoka tafaporitsaka ny sasany Vonjandriamanga sy Rivra Daniel io koa aloha zay miditra miaraka amin'ity fanjakany ity mitetateta maka poste ao de sahirana de le olona mba honety le izy nge lasa misy endrika fanampiteny io joroa mpiasany knapsa mahazo any tsabotsy Joselina io maka hery mihitsy tsika amin'ny madame Joselina manomboka mare zavatra fa zao kesikesina deparina zany olo resahako zany rehefa tonga fotoana fa aiza ny eritreretanao an'izany rina hoe potika ny jirama no mpanavitra ny fanjakana taloha azo atao nge ny mindram-bola anaty rehefa sahirany azo atao zany de averiny iny rehefa avy eo fa tsy hoe réquisitionné-nao le izy de any de tsy miverina le izy fa zao tsy mahapotika an'le société ny tanjanao anatin'izany satria société d'état zany misy imaziny le fanjakanao anatin'izany de efa io hoe potika le jirama potika le hermady de mbola de tavinao anaraka an'izay koa le knapsa de inona sisa le douane roa efa saiky ny tenentsika efa saiky miprivatisena le douane sofa mijoro mipiasa teo anevon'izany orinasy zany satria misy syndicat tsika resahana amin'izany de zao hoe aza ilika any covid-19 sy any amin'ny adiny Ukraine sy Russie daholo ny zava-misy am'izao fotoan'izao fa vokatry ny tsy fahaiza mitatana sy ny monopolisation sy ny ty le tsy tindry zareo manko ty népotisme sy ny favoritisme anareo sy ny akamakama sy ny rehetrarehetra hatramin'ny tena mbazana tany kely entreprise eto amintsika mpanao lalana kely mpikojakoja lalana potika manangana société nge tena tsy mora riny aporisihana mihitsy ny malagasy anina zany esprit entrepreneurial zany de inona zany sisa mba anjara malagasy anao casse-point anao cyber anao karaoke anao taxi moto ivaritra composé ivaritra lasopy ivaritra kitay menaka de mibizina kely ery de manao ludo sy course vitsika zay fe sisa ny anjaran'le malagasy de ho an'izay malagasy mampanambola de inona mba investissement ataony ndao anao espace
saturé le fitadiavam-bola le investissement fa zay no aprisiany aloha le malagasy manana le esprit entrepreneurial de tokony misy société malagasy mahavita manao cure-dent fa tsy mila manafatra cure-dent tsika tokony misy société malagasy mahavita maisy do fa tsy mila manafatra tsika katsaketo feno any analavory anitasa tokony misy société malagasy mahavita manao sardinina tsara tare maro be eto fa tsy mila manafatra tsika m'importer ary ny ovy ao no izy résistant lanokso fa tsisy lalana natao maty am boaty tokony misy orinasa zany no tokony aprisiana an'le mpandrarana malagasy fa potika daholo fandrarana am'izao fotoana zao za hoa tena nalahelo olona tany amy tena 12 taona lasa tany kadrana société izy mivady 12 taona lasa mihitsy ararina nafatarako an'zareo fiarakodi efatra tena fitafy parisianina mihitsy n'izy menakavy sakafo any amy restaurant miaraka amy ranomany manakatao zany efa tsy kotiana tsony kato ny zanany zareo mianatra any amina école d'expression frantsay fa amy fotoana efa netiko teto zay ro volana lasa mivarotra inona composé amy barkety mitetorinasa composé amy barkety mitetorinasa ho sakafo mipiasa zany ve neverina fa mety am'le madagasikara sy le malagasy zany ny fenjerany ny fiainan'lay cadre le tany am'le classe moyenne de zay tanora malagasy kely afaka baka de manao inona rina lasa manao call center mety nefa mety misy zavatra tsaratsara mavita an'izany tsy ratsy zany ny asa teneniko amitsika zany fa zao tokony mbola andeha lavitra kokoa le tanora malagasy ary tokony afaka hamokatra zavatra tsaratsara kokoa noho izay ny jasandray moa zany zay tsy afaka nianatra any ambany volo de hoe hiala any ambany vohatra noho ny insécurité hiala any ambany vohatra satria tsy mahavelona tsony ny saraka tsa 4,000 ariary de miakatra ty andreny vohatra ty daholo de vehivavy mitady papasosy iny aloha efa tsy kotiana fa zao satria hoe sitrany ay io tsy ampy le faripahaizana le ahafahana miasa de lasa miasa ny zone France de efa nteneny rina teto mitangorona fotsiny am'le société de tonton ity miditra taty tsy miditra ity manjoso ity tsy mandoso tena misy io zany ny anaovan'ny olona anao eto e de anao ve tsy tonga saina am'zany de lazainao fa mbola maloso ny firenena hoentinao nareo zay mahazo tombontsoa an'ty fanjakany ity de milazy nareo fa mahita fahasambarina le vaoaka malagasy nefa zany ny fahampitehana ataonareo am'le madagasikara tena tsy possible mihitsy ho ny filomaro karavalo manan'izay hoe isy malagasy hijaly eto madagasikara tsy azo ny sainy eritreretana mihitsy zany ireo ny opportunité géographique économique rehetrarehetra nanatsika fa maninony tsika mahantra le mahantra sady tonga de mahantra velona mahantra fadiranovana mandray roa mihitsy zany tenitsika zany reny satria tsy mahay mpitondra anao la il faut accepter tsy mahay mpitondra anao e aza moeraoera sy midedaka tsony inona moa ny teneniny izy o ny tsy ny olona noho iza nefa rehefa mijery ianao aizany résultat anao zay ngely izy e résultat no hitsaraina ny zavatra rehetrarehetra de misy moa fanadiadiana ataon'ny olona hoe mba manandramany e midokan'le fanjakana na taxi be effectivement mahazo ianao fa raha misy olona ho folo miresaka raha misy ray mijoro miaro an'le fanjakana sekaka mba enony za resaka eny faritra ivy eny am'izao mba enoy de avoany ianao talohany eny rehefa nanao an'le imo e le asa takalo vola le projet sekalinina le niaraka tamin'ny fidy ifampitadiavana eny anivony foky tany ny olona nao an'izany ary menatra ary ny sasany fa zao hitangoronana tsy sary tadiavina eny anivony foky tany fa tsy mendrika amin'ny malagasy zany hoe ndeha hanao asana diokanalina no ahafahana mamelo tena sisa non efa tsy fidiny zany
fa tsy hoe asa ratsy akoriny fa efa mba tsy fidiny kosa zany e. Efa nytenerinay teto fa vao mifono malagasy mipipi ambony petrôle mipipi ambony volamena, eo ambony nemrod, eo ambony beril, tourmaline. Jeretra zao masiny mahita bois de benne, bois de rose, ndre manitony, nanto, inona ny karazan-kazo tsy ananany eto, baobab, miodina atsy izy mahita karazana varika, mahita karazana biby maro samihafa, fon'Andriamanitra nosy ary mena ny arena rehetra. Fa apitehan'le mpitondra navoaka ny Gaël Bourgia tamin'ny France 24 le izy rina hoe ny tambony nahazo ny Ramsey kely ty nationalité nge de zao hoe ho protection any ray 2014. Fa faharoa koa mba hiarovany tena am'le rara bois de rose ho apprécié. De laza ianao fa ty tandrazana nefa ianao parmi an'le nandripaka namotika amin'ny fiainan'ny olona maro be teto Madagasikara. Non, mba tsy eketsika kosa zany. Zay ny anton'izao ijoroantsika zao. Zay ny anton'izao révolution ngeza be ataontsika zao hoe révolution électorale io mpiaino ajainy. Tsy misy manaiky eto. Mbola hiveriny eo reo olo reo. De fatatsika fa inona ny akaiky indrindra? Élection. Bon, dahoara. De miasantsika ny fokotany rehetrarehetra any, tena asivo any tenina bobaka be. Clovis zao fa manao mafy mihitsy. Io rangaha atao voatra ny famadihana, ny principe tsotra ny famadihana de zao. Zay tonga rehetrarehetra eo de mahatsiaro ho tompon-draharaha. Ka rehefa mahatsiaro ho tompon-draharaha anao aza miandry baikona. Ndana makakitay aingana be. Ndao tonga de mananganangana an'ity betsilay ity. Da hoatsangany daholo ny rehetrarehetra, aiza iza ny tokony sorokafo, iza ny tokony tsipombary, de rehefa masaka iza mila matsaka rano. de fandimba miditra. Rehefa masaka de miara mihinana tsara eo. Fandimba miditra ambany labasy. Fa tsy ataontsika le vary be menaka ambany labasiny reto, midira zay mbola tsy nihinana. Neny reto manko efa fangarona pahefana mihitsiny, sandry fandrobana firenena. Anetsika ndray de zao vary be menaka ny tsika. Midira iarako man. Zay miara mihinana. Ty midika fiavana. De ataontsika principe tsotra koa le izy. Maneny ambany volo. Zay tsy mamboly tsy mihinana. Zany hoe ianao mila misakry ianao. Fa tsy kamo be tendra. Azakinina fotsiny le izy satria hoe io ny Filomar Karavalo manana maneho ny ezaka zay tratrany sy zay vitany izy ho amin'ny fitiavan-tanindrazana. Io ny bureau politique, io ny député, io ny maire, collectif des élus ny team matériel PCC Christian. Sur madambola, anaovana kokoa daholo zany rehetrarehetra zany, ry Mamso, ry Saloy, ry Bodo, anatin'ny collectif des élus rehetrarehetra. Io ny reg team, dis team, com team, mais non. Isika rehetra e. Isika rehetra mihitsy. De oka zay le mitazatazana sy le menoeno. Ohatra ny sasany tamin'ny sabotsy mbola maro be ny tokony ho tonga. Ohatra misy anona onao sao de sakana ny reto. De ianao zany misy blocage ianao. Reseo ny tahotra. Reseo ny tahotra. Mazava ny teny Filomar Karavalo manana. Sahy mijoro minoa. Sahy mijoro minoa. Matanjaka ny finoko ny Filomar Karavalo manana. Fa reto zany raha fiarakodia ny raisina de efa mandeha jante reto. Efa vaky pneu, efa surcale, fa forcena sisa. Asianao rivotra tsy mety mandray rivotra zany zany. Na sambraera ny taona ty belesy ny tao efa vaky daholo zany. Ny varavarany efa menjera, efa mitazona ohatran'izao sisa le ao anatiny. Le direction efa tsy mandeha amin'ny zelonina. Le fiara efa tsisy lasantsy. E namanamana kely mba tratra any sisa mba mody manositosika moramora eo. Aterinay ho any amin'ny arrivé eo ny sasany ohatrany tsy tonga any amin'ny arrivé ko, izy ary ohatrany tsy manosika tsony a. Zay no fanarahana. Mon Dieu. Te ohatrany efa mandeha zantoko. Aza, ka raha tsy zany ve ahitan'izany hoe gouvernement mitsoka fasafasa.
manao manœuvre ana destitution anakelikeo membrana bureau permanent tratran'olona anaty naturalisation le filohan'ny république izy anamoaka an'ireny dossier reny tsy maintsy any reny mivoaka zay manko misy olona mpiteny an'izay manko mahafinaritra tapaka tany enreniny zany any an'le fohy be misy reny no mivoaka e malagasy tsisy nahalala sy nahalalany reny firahoany reny dossier mipotsaka ho azy reny ny décret sy ny resaka journal officiel ahoany ty QMM combat tsy fakahitany ty androany zao manao assemblée générale 4 androany rina mpampianatra mpampianatra tatsika eo mivoakany fetim-pirenen'ny amerikanina raiben'ny démocratie afaka 10 andro neny sasany afaka 10 andro neny sasany zay afaka marseillaise marseillaise eto tsika zany ozy tsika hoe tairina amitsika mihitsy ny ampopony tena hoe ato amitsika le fitiava-tanindrazana ny antony ty mena ty nge de hoe aprédarida ao anatiny ao ny fitiava-tanindrazany e mety ho mafy fa mety tsy mitovy tam'izao ny zavatra ny ainan'ireo taolo raha iamandrentsika tany aloha tany fa afaka nijoro izy ireo ko maninona izy ireo afaka nijoro maninona ianao tsy afaka mijoro de zay ny etsona tsika fa aza manaiky ampiason'ny olona lava de ty zavatra alefa naisirina amitsika ty vidéo nataona solombavy-moaka ray zay niaraka tamin'ny fitondram-panjakana io tamin'ny voalohany nanohana niara-ny asa fa tonga saina le solombavambahoaka de nitondra porofo mihitsy izy hoe ohatrany zao nge ny asan'ity fitondram-panjakany ty e de tsy gaga raha ataon'ny olona hoe vato fototra izy député Aja Mananjary nanao vidéo mihitsy député Aja Mananjary hoe ity ny vato fototra napetraka le Ramse nandany mbola be tsy toko tsy foroana nentina tany daholo ny délégation na fanjakana ray manontolo fa ao Mananjary ao le vato fototra aloha ny député Aja ny tantara azy mba ho hitatsika efa sany olona miteny tsika mako zao roa taona lasa no niteny riny mazany zany a fa zay fa niteny fa nenay re fijoronay de hijoronay fa tsisy mampatahotra anay de nentin'ny député Aja vao fito amin'ny district Mananjary ny vidéo de ho porofony amitsika eto hoe ity le vato fototra kely nandany mbola be tsy toko tsy foroana de nanoratan'ireo mpanohana fanjakany tena iasy ty tena zao ty de ao alefatsika aloha izy mba ho hitatsika ary faly miaraba ny vahoaka malagasy rehetra indrindra fa isika mony eto Mananjary ity vato eto tia no sangam-bato nataony fitondram-panjakana vato fototra tamin'ny fomba manetriketsika be teto andrefan'ny maro finaritra lalana mandeha aty amin'ny bliky anaovana ny parc solaire zay tao agnatiny ny velirano ny filoham-pirenena raha tonga tamin'ity toerana ty teto ny mpitondra rehetra teto Mananjary tamin'izany ny gouverneur ny izay solombavambahoaka ny orinasa hanao azy ny solo-tegna mpitandro filaminana rehetra ny lehibe ny gendarme ny lehibe ny miaramila ny lehibe ny polisy ary ny iraka avy any amin'ny ministera dia nagnambara tamin'izany fa tokony nitokanina talohan'ny 26 juin ity parc solaire ny Mananjary dia ialana amin'ny atao hoe délestage zay mampizaly ny tanànany Mananjary teto mivany tanàna niaraka taminay sy misy tompona andraikitra nefa izahay rehetra ny tany saiko zany isorako ny collègue tamin'izany ny honorable député Norbert zay nametraka fanontaniana hoe aza toky nangananga ny fanaovana ny asa firy-volana ny faharetany ary de namaly ny tompona andraikitra tonga teto tamin'izany fa hoe hotokanana melohany 4 jiona ny parc solaire teto Mananjary araka zao hitatsika zao nefa de mbola itinany renaitry ty ipetrahako ty ity ny vato fototra nanaovana an'izany parc solaire zany nansona teto ny mpanjakany Mananjary ny sodrany tamina ranaomby tamin'ny toka gasy tamin'ny toka mena an'izao toerana zao zao ny agnaporofona fa maro de maro
ny fotodrafitra asa sy ny vato fototra vita eto Mananjary fa efa tapitra ny délai sy mbola misy ny asa mandeha. Tonga ny fitondrana zao satria amin'ny 9 septembre ngamba raha ohatra ka mbola ilasaka ny filoam-perinasa dia tokony efa sy eo amin'ny toeran-tsony ka mba aoka ny fampanantenana atao aty aminay izay efa arehatra ny hafa amin'ny alalan'itony vato fototra itony nefa dia araka hitantsika zao dia mizanona vato fototra sy maniry ity toerana anaovana parc solaire amahana ny délestage eto Mananjary ty. Ka eo ny anairako ny poniny Mananjary ataoko angamba iaraha mahita ny fitapitaka mahazo asika eto ho avy zao ny fifidianana anjarasika mieritreritra fa vavolombelon'ny tantara amin'izao zavatra tantaraka zao isika mpitondra rehetra eto Mananjary, na ianareo solon-tegna-mpanjakana, na ianareo chef de service, na isika olom-boafidy rehetra sy misy havana samby tonga teto isika mitokana an'ity vato fototra ity. Mandraka androany dia mbola mizanona ho vato fototra ary efa nampiana vato fototra ray hafa koa ery amin'ny hôpitaly be. Magnaramaso izay satria ny anjara ndraikitray sy olom-bavam-bahoaka dia magnaramaso ny asan'ny mpanatanteraka. Koa dia ohatran'izao ny asan'ny mpanatanteraka eto Mananjary, iry tanana ny Mananjary ny andrandra fa ho afaka ny délestage tamin'ny fotoanana nitokarana n'ity vato fototra ty. Nagnetriketrika teto, nisy cocktail ngeza be natao teto tamin'ny fitokanana n'ity vato fototra ty nefa mandraka androany dia mbola tsy misy natapa briky tonga ty fa dia ity vato fototra ty no sangam-bato sy laingana fafy eto Mananjary. Makasita. Iza moa ny teny iny namana faniry. Bravo député Aja Mananjary a. Zay. Bravo. Panoana ny raha mbola fitondrana mahitsitsika any dia ataovy video ohatra nataony député Aja reny mihitsy reto koa ny vato fototra nataony taty aminay fa tsisy nininona vita. Iny député iny Aja. Bravo a. Ampafantaro fa fitakasalaingany nataony reto fanjakany reto. Allo hita amin'ny vahoaka. Mbola misy koa anozy izy député Aja asa anaovana hôpitaly sa inona misy niteneniny zay akoatran'iny. Nefa volam-panjakana tsy toko tsy foroana ny lany nitondrana délégation na vaty Antananarivo akoatra ny tany etoerana ny taterana olona nitondrana sakafo rehetrarehetra cocktail sy ny karazany ny artiste mangony fotsiny iny ohatry ny vato boribory kely manohatry ny zao iny nandaniam-bola volam-panjakana ry dia mipetrahany député mihitsy le izy. Petrahany le izy rasy aloha rina anao résumé kely aloha mampalahelo ale izy tairina. Allo asitsika ny résumé kely satria misy ny tsy mahita sary mantsy fa manaraka ny radio teo andrefan'ny maro finaritra no nisy ny vato fototra iny zany hoe anaovana parc solaire Amatsina jiro zany any Mananjary. Dia le tanàna Mananjary ery apitapita lavitra ery dia le toerana zany somary miataka ny tanàna Mananjary dia mifanarahana tamin'ny fitondram-panjakana hoe otokanana mialohan'ny 20 jona zany le parc solaire. Zay le izy otokanana mialohan'ny 20 jona. Tsisy ninona tao zany fa dia babangona ny teny amin'iny toeran'iny zany. Dia akoatr'izay ozy izy député Aja dia misy ihany koa ny vato fototra hafa ihany koa napetraka ery amin'ny hôpitaly be ao Mananjary ihany io mbola tsisy ninona ihany koa zany. Député Aja nefa fantatsika tsara tsy tia minona manana faniry sao dia izy tena tsy tiako Madagasikara izy fa tao anatin'ny fanohanana ny fitondrana tamin'izany fa rehefa hitany hoe tsy mamely tsy mahavaolana dia vakiny batsilana ny zavatra tsy mety satria ny tombontsoa ny vahoaka ny ambony ny vahoaka no tompona tompoko fa tsy olona anankiray no tompona na fikambanana na toko vahoaka ka mahatsiandro zany ny dikan'ireny namana fanidra hoe mahatsiandro zany ny député Aja hoe za député tsy maintsy ambara ny marina fa sao dia lazainy sasany hoe tsy kombakomba tao dia hoe anareo efa mahita zavatra tsy mety dikan'izay zany rehefa misy zavatra tsy tanteraka nefa nampanantenainy ny fitondrana dia teneno mazava ohatra ny nataony député Aja dia anjarany tsirairay no mieritreritra zay le zany hoe gaspillena fotsiny le volam-panjakana efa nanaitra nge ny fiarahamonimpirenena sy ny FFKM ok zay ty zavatra
tsy mitondra tombontsoa any vahoaka ty fa lanolanonana kely tsy sisa mandany ny volam-panjakana de gaspiena lany pour rien fotsiny le volam-panjakana fa tsisy soitiny de ndaso am'izay ary tsika hitondra ohatra raisa rosa telo ny tindrina aloha telo mihitsy aloha telo daso ary ray faly a etanol ambily be daso ary vato fototra io 2019 zao no nataony fitondram-panjakana misy sary eo mazy tsika hoa manana sary ay 2022 ty zany zay ndray na ay zay le anina ka zay le publication fa 2019 le vato fototra etanol la nijano vato fototra de samy miala lay ozinina lehibe indrindra aty Afrika mokatra etanol tetika Sandramato miala Rajoel première dame de Madagascar marsa 2019 napetraka ny vato fototra tokony ho vita décembre 2019 5 févroary 2022 isika zao mbola vato fototra izy io navelatsika misy le soratra teo niaraka taminy io zany vato fototra akoatran'le napetraka ny filohan'ny repoblika napetraka le première dame mbola volam-panjakana ny lany tamy tony de tsisy suitiny le izy ray telo ny tenenirina daso arapina asina faharoandray faly daso aloha faly ny safidy azy eo na le tany ninona mety ty voarapita tomasiny ty voarapita tomasiny ty tahiry tsary ny fametrahana vato fototra autoroute tomasiny 7 avril 2019 tsy nofinofy fa asavetrany ho fanatanterahana ny tokony meny filohan'ny Rajoelina vao herinandro vitsilazay dia atomboka ny asa fanamboarana ny lalambe mire 10 kilometatra izay miainga eo amin'ny serana tsambony Tomasina ary mipaka amin'ny lalam-pirenena faharoa io izy io aprily 2023 mbola ao lay vato fototra fa lay autoroute tsy hita roa zay apio ray kadohany ifaly aby manome kadohany eo ity koa nisy an'ity asa zao nanahoana ny efa rany ty fanomboana amin'ny fomba ofisialy ny tetika asa pipeline efao de io izy hitatsika io miala andray mivato fototra ozy izy ny sasany resaka pipeline ty de miandrotsika zany zao mba te hafantatra tsika efa nanomboka efa nandeha efa miasa ve anana mifaly ve mivato fototry ny autoroute eny ratsy ananana meo hafandray faly taizandray ty ay hôpitaly ty Tetsikosy ty sa taiza manakary io napetrako ny filohan'ny Rajoelina androany vato fototra anamboarana ny université manara-penitra manakary voalohany ary sambany teo amin'ny tantara nazoina ny université faritry fitovinany zany mazaka mpianatra de io momba azy io zany de miandry ndray zany tsika ahoana ny efa rano tony vato fototra tsony efa mandeha ve fa raikitra ve tony efa ela fa ny hoe fa vitan'le travaux ny tadiavitsika ho any reny zao fa nisy voaingana tao tary faly nisy voaingana tao efa ho tapitra le manta mbola nampanantena indray le ramose ity aloha ohatrany tsy tadidiko izy ty hoe taiza fa nisy vato fototra koa ty de ohatra misy sary mbola hafa koa de ty zao le Tetsikosy hôpitaly Tetsikosy ty tsika moa tsy te zavatra tsony hitatsika eo nga ramose de hitatsika eo ministry ny santé eo ambadika io de PS présidentiena de solomam-bahoaka de inona ny eritreretinao anty ho vita de tondray zao stady manara-penitra mananara-varatra ohatra zao be da be fa atretotsika 4% an'izao fametrahana vato fototra zao ny réalisation ana travaux iny voatsely iny iny hitatsika iny député aja ny teny hoe raha ohatra izy candidat de amin'ny 9 septembre zany tsy maintsy miala ao way efa jolaika izao ryriny 4 androany afaka 10 andro zany de 9 jolay de ho septembre 2 volana sisa fa nitenenina teo oy ary io vetivety io de tsy hita ka zay zany le izy hoe reny le karazam-bato fototra reny aiza ny réalisation reny travaux reny mandroso 4% reny
25, 50, 75%, 100%. Io tsy tsika de miantso ny olona mihitsy raha mahita nareo sy mahafantatra any de mba hampahafantaranay l izy hoe taizakony nefa nisy fa tsy nietsika letra vao fa nandaniny ny fitondram-panjakana vola le izy nefany zay le hoe fomba fitantanam-bola mpanjakana tsy président Marikaravalo manana mihitsy no anao an'izany hoe de ametraka vato fototra ka tsisy asa mandeha eo rina mpanao gazety niaraka amin'ny filoha Marikaravalo many na hatretiko hatrany ampitandranomasina tadidiko ary niofana mihitsy aza fa tsy misy zany asa tsy mandeha zany nanao any tribonaly anosy président Marikaravalo many no fanatsarana an'io mba hahafahana zany hoe tena tribonaly tena misy endrika nasionaly zany ho taratra fa tena anao fitsarana tsy mitanila fialofa marefa sy izay manandrara aho fa tsy akipetraka amin'ny filoha Marikaravalo many tonga mitsidika ny fanamboarana nisy tsy nety le carreau de trongiso nametra amin'ny président ohatra mibolona kely zay mihitsy tokony tsy mentsika ty fa matoa ty manao ohatran'izao a mbola misy ohatran'ny mipanty ty amboary io misoro io de nasorona ny travaux rehetra rehefa napetraka tsy maintsy mandeha tsy nisy nino hoe ho vita amin'ny président Marikaravalo many na CCI vato ngezany izy any CCI vato zany e de reto ny karazana salina rehetrarehetra am'zany CCI vato zany fa andro amanalina amin'ny président Marikaravalo many na tonga mitsidika ahoana ny fomba nanatanterahanareo olonasa lehibe moa napendraketina azy tam'izay niaraka tam'ilay a 5 étoiles zay nahazo ny tsenan'asa rehetrarehetra sarotiny tsy tany ny faritra rehetrarehetra zay nandehanana tany avoainy sary raha misy sary vato fototra napetraka ny filoha Marikaravalo manana tany fa zao le izy betsaka le vato fototra fa le fanatanterahana asa tsy mandeha triny profo ny député ny teny an'izay atso izy mbola misy ndray anaovana hôpitaly raha ohatra ndray le izy mandeha misatra le izy ohatran'le autoroute tazomitsika mivavanga le fitondram-panjakana 80 kilometra ozy izy mivita amin'ny autoroute io mialohan'ny farany taona 2023 de efa mba niteny zay teto 8 kilometra tompoko rokady mialo amorona koa na mivoaka ry andrano bevava amorona koa na andrano bevava 8 kilometra fa 3 taona rina ny nanaovana zany a 3 taona nanaovana ny rokady i moa tsy nanaiky izy fa novainy mihitsy le izy de izy io ny efa nanao fifanarahana tamin'io de efa nitenitsika na ny taratasy sy mipitsipitsy ny procédure rehetrarehetra amin'ny olona ao amin'ny lalana letsetra lalovana io na ny resaka terrassement resaka zavatra maro be pitsipitsy ny ary teknika zay vao tonga any amin'izay tena hoe lalana katoboa eritreretiny io tsy moro zany tsy maintsy vita 80 kilometra aiza le izy zao rino nareo any Sadabe raha maheno anay de mba omeo tatitra zay aza ho aizao Sadabe efa nandroso kely ve le izy asa mety tonga any Anjoro be biltozera be zao mandalo sabona moa mandeha any de le lalana tokony atomboka ty atsara sotra tiny raha tsy diso any ny fiandohan'le izy any ambolo talata ny volon'ondry napetraka le vato fototra mbola vato fototra niny any zany hoe tsika vahoaka tena hampahalalainy atsika mihitsy ohatra zany no fitantanany retolo reto ny firenena tsy fitiavana ho a le izy hanakiana na hanenjika tsia fa fampahafantarana anareo ko mpitondra fanjakana manao rappel kely zao ny zavatra ataonareo de zay le nitsoahanareo an'le fasafasy nitsoaka fasafasy nareo satria ny solomavimoaka de anatotona farapara mialohan'ny élection zavatra rehetrarehetra tinaky misy tsofoka inony zany zany hoe takina taky tinaky any aminareo mpanatanteraka de matahotra fasafasy de milaza hoe zay nge atao ambadika atao zay fa maninona raha mba honety e impiry nitsoaka fasafasy nareo
satria reny no fomba ahafahany solomaboaka tany am'le rapport d'activité de nieny fotsiny fa tsy afaka nametraka fanontaniana tsy afaka nanao adevitra marimarina kokoa le solomaboaka de ty fasafasa fotoana tokony tenena nle solomaboaka any le solomavambahoaka zany mamoaka ny vidéo nefa reny zany tsy tokony ivoketr zany fa tokony fasafasa hoe aiza hoaiza moa zany andriamato prime ministre sy andriamato ministre ny angovo le resaka panneau solaire nametsahantsika vaty fototra tany mananjary tamin'ny fotoanandro mananjo antany anjany le solomavambahoaka zava-misy taty satria izy nge milaza hoe anamboatra orinasa ho mpanao panneau solaire tany avaradrano tany ry député jery akatera baraisy reo ahoana le professeur tokony professeur titulaire sy ny sisa reny no tokony kojakojainao sy karakarainao sy tena andriandrianao satria reny ny vato nasondrotro ny tany malagasy kolokoloana isaorana ary reny tsy makany ivelany rina mpoteny an'le fil de seur voalava manko eto le hoe lasa mitsoka le manam-pahaizana malagasy isaoran'ireo zay mbola hoe manana finoana sy fanantenana ho an'ty madagasikara ty de mijanona miasa eto ianao indray de anafatra vahiny tahaky ninona fa fifaliany université ngezabe na ny Californie na ny Harvard sy ny sisa ny retrarehetra ny ivelana any mandray mpampianatra malagasy de ianao indray any de anafatra akaty de aiza zao le toy andrina ohatrany tsisy toeny tsisy inona no teneniny eo ary eny zay le fanjakana fa zao e atsika de sotra fotsiny osytsika hoe ny atao hoe fitantanana firenena de fahaiza miaina ny atao hoe fitantanana firenena de fahaiza mitondra ny atao hoe fitantanana firenena de fahaizana mitsinjo lavitra fahaiza miaina fahaizana mitondra fahaizana mitsinjo lavitra rehefa mahay miaina ianao de afaka mandendeha naiza naiza ianao ohatran'le flo perusianina zay ohatran'ny Angela Merkel chancelière allemande lamima be tsara mihitsy fa manapaiza miaraka mbola akanjo mandry sy ny sisa mandeha mividy mofo eny amin'ny boulangerie mandeha mietsena ohatran'io Barack Obama lamima mandeha ny olona tsy mitondra garde d'accord sy ny karazany mandeha any Norvège zao ministra mandeha bisikileta miasa tsy visy hoe andeha hipitsika nandeha anohatran'izao rehefa afaka teo amin'ny fanjakana satria aperinazy zany mandeha bisikileta mandeha zay le vokatry ny fahaiza miaina ka ianao le miteny zany hoe sasany vao tonga amin'ny fahefana de miakatra any andoha amin'ny fahefana de ianao zany aloha mila mandinika kely ny tenanao zay nge le izy mila miresaka amin'ny tenanao ianao za ty moko mba ahoana fa question de sécurité daholo ny problème le mpitondra fanjakana sy ny manodidina azy am'izao fotoana zao ahoana zahay roa volana sy tapana tsy elanao amin'ny fitondrana efa bolana tsy amo amin'ny fifidianana ve mbola managadrakatra olona nataonareo de everinareo fa mahafaly ny olona io mahazo ny DGPI ny knapsy io sy zay mety olona hafa any ambadika any sy zay fampitehana nataonareo amin'ny jirama sy ny sisa sy ny sisa tsy fanomezanareo volan'olona nampiasainareo nahazo ny asa tamin'ny tsenam-bary-panjakana everinareo fa mahafaly ny olona zany de betsaka miandry zany ny feon'ny olona rina betsaka miandry zay kosa aloha de tsy anaiky fa avelao ane tsy fantatry le avelao ane eo de zay ny problème anareo reo hoe tena ahoany ty satria tsy nieritreritry reto olo reto rina fa ho tapotra le mandat fa everina hoe mandrak'izay le fahefana dimy taona ny nambarany lalam-pandrenona raha filohan'ny repoblika ny resahana efa taona ny nambarany lalàna raha ohatra indray ka be ny tanàna ny resahantsika de rehefa tapitra io mandat io de tsy maintsy manavao le fepitaona zay nge ny ambarany filoha marikaravalomana ane fa nataterahana ny voalazany lalam-pandrenana ray faharoa lany ny fepitaona lay mpitondra de zay no anataterahana fifidianana izy mbola miodikodiny eo ihany efa tokony ainga avoaka le
décret andraso aloha zao ny texte 90 jours sy ny sisa ka validé raha le datiny signé na tsy validena de tapitra ny daholo ny adevitra rehetrarehetra fa vonirosany fifidianana ny namana fa ny tim aloha zany efa nampiseho fahavonona tarika pression an'le mpitondra fanjakana iny satria zany ny poaloro ny vonona tsisy poaloro any e atao amin'ny tim Flomar Karavalmanina ny poaloro aty zany ka efa nanambara ny poaloro fa vonona hiatrika fifidianana ary nangatahany mpikatroka rehetrarehetra de efa hoe nanaiky de miazoazo eo am'izay le nyhevitra azo hoe tena rehefa miakatra ringa de izy ny tena zao sy ny sisa miodikodina mpiaradia aminy koa moa zany rina tsy vitsy ny te hirotsaka misy olo mavambahoaka any amin'ny district ray zao le tena tsirarahin'ny fanjakana misy district any Kongo nangatahany vahoaka ao aminy hirotsaka ho fidino filoham-pirenena koa oy ao ny video ao amin'ny faly ao tsy manam-potoana zany tsika faly zay le fahaiza miaina mitondra de fahaiza mitondra any aminao ve le fahaizana mitondra tsy any aminareo le izy tompoko ampanetretena ny resahana an'izany verina ho afa-tsana tsiny zany fitiavana teanakina na te anenjika tsy zany fa tsy any aminareo tompoko le fahaizana mitondra matozy zao ny toerana misy ny firenena raha ohatra ka tsy nanampy ny sehatra iraisam-pirenena de marina ny teninareo hoe vokatry ny covid-19 fa presque 1 milliard de dollars latsaka kely ny vola ny odina teto Madagasikara ny tsy vitanareo araky ny tokony izy ny tantanana an'le izy nisy vola tonga nge tamin'ny covid-19 de nataonareo aiza ary le izy tomobile nampiasaina tam'ireny ara moa miantona surcale rina hitatsika amin'ny sary zany fa tsy isika amin'ny mamorona ary fahaizana inona lizy teo rina miaina mitondra fahaizana mitsinjo ny ho avy mba anticipe eo le situation ndao tsika io manafa ohatran'izao ndao tsika mba andamina zay ngeny na tonga malagasy ny taolona no hoe mitsinjo ny vody andro merika ny tenitsika efa naharitra efa ela be ny tenitsika de mety ny miteny frantsay ngamba de izy ny frantsay gouverner c'est prévoir fa nareo tsena mitsindro ny ho avy mihitsiny everinareo fa tapitra eo aminareo malagasy fa tsisy malagasy andovatsony ty Madagasikara ty de ataonareo ny tantely afadrakotra sy ny fanampitehana firenena sy ny gabraraka nareo raha teo koa efa miova azom-pirenena tsy atsy tapitra eo aminareo malagasy ny olona raha ny sasany zao vao manao komandana zaza malagasy vaovao ndray ho afaka 7 volana mbola misy malagasy bela be mbola ho avy eo dikan'izay arovo le tany razantsika arovo le firenetsika tsy mitsinjo nareo ka rehefa tsy mitsinjo manahirana amin'io rina de zao tony sary tony tsy mandendeha ho azy jamais 203 sarina filoham-pirenena telo ty nanaitra rina rehefa azo kely faly filoham-pirenena telo de reto filoham-pirenena reto tonga teto Madagasikara de miainga vatsy akavia Alpha Condé i Alpha Condé de filoha tany Guinée io rino tany Guinée de naonga ny sasany Alpha Condé de migadra sahirana izy am'izao fotoana izao ratsy fefary Alpha Condé io ampovoany io de atao hoe Nicolas Sarkozy ary de mitondra an'le bracelet électronique io rangaha io filoha frantsay zay anisan'ny tompon'antoka ny fanonganam-panjakana teto Madagasikara ny 7 ary anisan'ny tompon'antoka ihany koa tamin'ny nahapotika amin'ny Libye ary nampanjavona zay monko ny fomba itenena ko azy fa za tsy teny an'le nahazo any Kadhafi nakavola tany amin'ny Kadhafi io rangaha io niatrehana fifidianana nakavola tany amin'ny Liliane Betancourt io tompony L'Oréal ary mbola miatrika raha-pitsarana akoatra n'le resaka écoute téléphonique ratsy fefara be volombava mahi kely izy any ho atsika rehetra zay meno ahy very amin'ny droit civil tsy mahazo milatsaka tsy mahazo mifidy very aminy de maneo an'le bracelet électronique mbola manao appel moa zany zareo zany zao
de io akaikiny io le Ramsey le filoha eto tanàna tapitra fotsiny tsy be resaka tsika anjaranao mba mitadidy tsy mieritreritra hoe fa ahoana nanino reto namako reto no ohatran'izao ny efarana de ny teny frantsay na mpianatra ny hoe jamais 203 dikan'izay mahaiza tompoko mitsinjony ho avy manana fanetretena manana fa aiza mandinika no avy ny firenena zao ianao zao voatery manoratra indray tsika ho député Mamirabe Ndrina nanitsaka lalam-pandrena ny retolo reto satria tsy nanao face à face efa nanitsaka lalam-pandrenana article 46 indray tamin'ny zom-pirenena malagasy nanitsaka lalam-pandrenana tamin'ny séparation de pouvoir nanitsaka lalam-pandrenana tamin'ny neutralité politique de l'administration nanitsaka lalam-pandrenana tamin'ny fanendrena gouverneur firy zay nefa inona ny fomba ahafahana manilika amin'ny filoham-pirenena haute trahison to marina zany ao anatin'le nationalité faharoa violation grave constitution violation répétée raha fanazavana netiko teo efa fito dikan'izay violation répétée zany ry de rehefa aveo ny olona hanontany zavatra maro be hoe nakaizy tony nakaizy tony nakaizy tony zay nge le hoe fahaiza miaina fahaiza mitondra fahaizana mitsinjony ho avy de zao anao misy mitory ary amin'ny fitsaranako fa raha tonga voalohaniko napetraky ny ADDM-ako niaraka amin'ny avocat mpisolo vava tamin'ny herinandro indrina ianao matahotra dossier na bois de rose de voatery ny alokaloka tamin'ilay fizakazom-pirenena frantsay mba azo protection internationale de alazarazafatra moa tamin'ny fandarana dinga de nyresaka mihitsy ny aminy hoe misy olona 7 voasazy any nanonga-panjakana 2009 mbola anjany antota-taratasy zany akoatry ny fantsahana be da be ny lalam-panorenana sy izay mety ho zavatra nitranga teto amin'ny firenena raha ohatra ka voamarina ary efa zay ny adevitra tsisy adevitra mety ny article 42 ny code de nationalité very ny fizakanjoanao mazava ny fanazavana entiny rina teo momba ny Kylian Mbappé izy teraka taniko tsy nangataka izy nangataka izy ko fa zao izy tratra ny taimbava de tsy olo tia nangataka very avy hatrany miatra ny article 42 tsy mitady zavatra afa-tsonitsika ka raha okity anareo io de midiko zany fa marina ny adevitra fa vazaha le olona ary tsy tokony hirotsaka frantsay tsy manana zom-pirenena malagasy izy raha ohatra ka te hikitika an'le code de nationalité am'le proposition de loi kofokofonina any ambadika any zay zany le adevitra am'izao fotoana zao ka nidikan'izay raha ohatra io adevitra io zay mandeha be am'izao fotoana zao ary miasa am'izany daholo mipailalana any ambadika any zay efa voaprofo fa vazaha frantsay Yahya Rajoelina zay efa nanary ny zom-pirenena mamalagasy azy zay tsy manana fizakanjo dikan'izay ny akta rehetrarehetra nataony taorinan'ny fianianany de mbola adevitra be eto amin'ny firenena tahaka n'le tenena naisirina foana hoe tsy ara-dalàna tamin'ny lalam-pandrenana nanandrena an'ireo gouverneur reo fa ny akta nataon'ireo gouverneur reo de tsy ara-dalàna zay sonoina ataonareo tany fa amoam-bola sy ny sisa tany zay no endriky ny lalàna zay hatram'izao raha mbola misy faritra tsy nahavoatendry gouverneur ako misy ve savary iny misy ve loatra mangoro tsy fantatro be ny tanàna raha mbola misy commune tsy manana be ny tanàna voafidy loatra mangoro nge Mbatondrazaka nge mbola hatran'izany koa morondava koa mbola problema be hatram'izao iny ararina marana fandarantsika fa mbola betsaka ny zavatra tiatsika resana fa alohalohany de makany de tonga any io adevitra io fa maka herin'ny mpiatroka rehetrarehetra tsika ho areseo ny tahotra zay ihany ny atsika masahimy joro any amin'ny toerana rehetra misy atsika fa efa mbi akaiky efa manomboka taza atsika le fandresena za zany tsy hitentsony efa taza ny tany kanana
le inona tondra andro noho ny tantely moa izay rina efa tazatsika fa aloha fandresena no resantsika taorina eny ary amarana ny fandarantsika samy saintsaina sy mandinidinika ny zavatra voalaza fa zava-dehibe zany entintsika mitinana an'izay de ny hoe mila mametraka tsy hoe mametraka moa zany fa tena iainana isan'andro ny ampopo sy ny fitiava-tanindrazana ny ampopo-pirenena reny zany tsy tenitenenina fotsiny reny fa misy atsony hoe manitsakitsaka lalàna misy atsy manao azao misy atsy manao azao ho an'ny olo-pirenena zany de mila manana an'izay hoe ampopo izay satria na hoelana hoaingana tsy maintsy hoavy ny fifidianana de eo ihany ko ny fitiava-tanindrazana io fitiava-tanindrazana io ninonninona lazaina rehefa tsy io no mibaiko dia lasa mitsiriritra ny hafa ianao mitsiriritra nationalité hafa ianao mitsiriritra tanànan'olo-kafa ianao miamie tsiriritanao daholo ity an'ny olo-kafa ity fa ny anao aiza fa maninona ianao no lasa mitsiriritra ny an'ny hafa nefa ny any velany any ny tokony hitsiriritra ny eto amintsika ary tsika manana ny maizy atsika dikan'izay fitiava-tanindrazana ampopo-pirenena hiatrika fifidianana na hoelana hoaingana mila tena apetraka mazava tsara mihitsy zay satria raha hoe olo-pirenena zao ny zany ianao hiatrika fifidianana de hoe olo-pirenena manao ahoana ny société civile moa zany no tena hoe mpitenen'zany resaka any amin'ny fiarahamonim-pirenena any fa hoe olo-pirenena manao ahoana no miatrika fifidianana olo-pirenena mpanaraka efa fotsiny ve sa olo-pirenena manaiky lembenana fotsiny ve sa olo-pirenena tsy mandinika sy mibanjina nio avy ve sa olo-pirenena inona olo-pirenena tsy maraka vaovao ve no hiatrika fifidianana olo-pirenena mialatsiny tsy patsipazana kely en'izao ve de miatrika fifidianana zay zany lay fanontaniana fa olo-pirenena feno mahafantatra mahalala mahavita zany no tadiavin'ny firenena am'izao fotoana zao ahafahany hoe ivoahany tena hoe safidy marina mivoaka avy any amin'ny vahoaka fa tsy hoe anao fifidianana zay ndao hoe andao de tonga de ataoviny adidy sy ny sisa fa olo-pirenena manahoana fanontaniana goavana be zay ary ty no asana namana fanirana fifandry finjavatra le izy na ahoana fa zava-dehibe zany fifidianana zany hoe fifidianana zany raha fifidianana président ny repoblika de olona anankiray zany no hipetraka eo amin'io toerana io ho an'ny kristiana moa zany de hoe tena zay ny sitrapon'Andriamanitra hoe ity ny eo raha hoe fifidianana mivoaka avy amin'ny fahamarinana de ny foto-kevitra zay banjiny ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'ity volana jolay ity satria isam-bolana mantsy misy foto-kevitra banjinina ny an'ny FJKM ny tena moa FJKM de ny amin'ity volana jolay ity de hoe hevero ny fifidianan'ny tompo zay foana zany niverimberina ny ampiangonan'ny FJKM any rehefa amin'ity volana jolay ity hevero ny fifidianan'ny tompo hevero zany hoe omeolanja tena apetrao amin'ny tena maizy azy ny fifidianana misy teny hoe fifidianana ao fa ity zany hoe ny tompo no misafidy tsy hoe anao toriteny eto akory na hoe anazava resaka teolojia be eto fa tena hoe ny zavatra misy eto Madagasikara mihitsy ny tiany zany ho tenena ary toy ny loha hevitry ny FJKM tony tsy vao hoe tamin'ny 2 volana hoe ty ataovy eo fa efa hatramin'ny vao fanombohan'ny taona tany amin'ny taona 2020 sy 2021 tany de efa mivoaka hoe reto ny loha hevitra isambolana ho an'izay tsy miditra am-piangonana moa tsy maharaka an'izany ho an'izay tsy manaraka fa ho an'izay miditra am-piangonana de maharaka an'izay tsara hoe hevero ny fifidianan'ny tompo fifidianana ianao zany olona voafidy ianao zany le resaka fifidianana io zany manana lanja be mihitsy io amin'ny resaka zay le hoe raharaha izay raharaha-pifidianana zay hevero meolanja tena hoe jereo tsara zany ny momban'izay ary zay natonga ny président ny FJKM mahiteny hoe aza menatra manao politika ny politika nga ratsy
fa ny le fomba anaovan'ny sasany azy no lasa mivongivon-do ny olona mieritreritra an'izay politika zay. Ndao ary namana faniry mola manana ambara kely ianao eto amin'ny tena amarana antsika ny fotoana ry. Andatsaka vaovao lehibe tsika rina de homan'ny faly eo zany le izy a suite ny resantsika rehetrarehetra ho atsika mpanaraka amin'ny fandarina ho atsika voaka malagasy zany a tonga de alatsao le sary voalohany faly a ny vaovao lehibe any a sandafo ny fiantso an'ity fa ny Afrika any Sénégal nanao fanambarana ho an'ny vahoaka sénégalais i Macky Sall filoham-pirenena sénégalais io le izy message Omaly à la nation du président de la République son excellence monsieur Macky Sall le 3 juillet 2023 fatatsika ny rotaka fatatsika ny zavatra maro be tsy tovizakevitra any Sénégal am'izao fotoana zao fifidianana zay ho atao amin'ny février 2024 de zao zany décision tsy rotsaka ho filoham-pirenena i Macky Sall aloha ivoaka faly le io de hovatsika kely fotsiny ty zany ty ambony ty fotsiny ataoko sombiny satria efa manao lecture diagonale zany de farany am'izay tonga de vakitsika satria 13 page ty zany le fa firy io faly riny efa 13 io ity zany lay pejy anankiray de eto zany ery ambony de hoe mes chers compatriotes prétendrazana s'agissant de l'élection présidentielle du 25 février 2024, je tiens à ce que le gouvernement prenne toutes les dispositions pour une bonne organisation du scrutin, comme par le passé. Mazava tsara zay. Namitraka fe fandaminana faraparana. Fa zao am'izay, ety amin'ny farany ambany, nataony maintimainty tsara le soratra. Mes chers compatriotes, ma décision longuement et mûrement réfléchi et de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Zava. Zay le nitenenina teo rehefa mitondra fanjakana de mila fahaiza miaina, fahaiza mitondra, fahaizana mitsinjo lavitra. Tsy maintsy miaro ny voninahitry le fireneny fa efa hita ny fefa rarany raraha. Faty olona tsy faty olona, fampitehan-javatra amin'ny Sénégal, ary fanoherina tsy fakahitana. De zao, nampandeferina daholo ny amin'ny po, na de te hibriguer en troisième mandat. Tsy sevitra ty. Fanetretena, tsy mirotsaka. De zao, mivoaka ny lay inona moa izy rino? Faravarana malalaka. Faravarana malalaka. Naman'le filoham-pirenena eto an-tanàna io i Alpha Condé zany efa ino nahazo azy iny Guinée. I Macky Sall tsy rotsaka ho vidin'ny filoham-pirenena 25 février 2024. Oay, anniversaire ny tantinina anay tonga de tadidiko le daty. Ny ana 25 novembre. Ino vaovao lehibe farany na mpitondra ny fialatsiny antsika zany ny député Rambosalama Emilien zay tsy afaka niaraka tamintsika satria niatrika fivorina maromaro dia nisy fandaminan-javatra maro be eo amin'ny lafiny antoko dia nampitondra ny teny fialantsiny atsika ny député Rambosalama Emilien zay tokony niatrika ny miara-manonja androany zany satria tena satra izy vao aingana teo vao vita ny fivorina de hoe hoe tena angamba mety fo vita ny fandarantsika vao tonga eto izy ny embouteillage koa mamely be riny satria zangy efa ela be ny tao ambadika atao fa niraikitra de zay le olana zany de nametraka ny teny fialatsiny fa zao mitondra ny firariatso sy ny fisaorana ho an'ireo mpikatroka tima rehetra manerana Madagasikara ny député Rambosalama Emilien zany navita ny congrès national tamin'ny zoma sabotsy teo indrindra ho an'ny mpikatroka tima sy ireo nanao ny fiaraha-miasa sy ny tolotanina rehetra zany tao amin'ny boriboritany faefatra zany zay tonga solotena maro be de napita an'izay firariatso atsika rehetra izay zany ny solomamoaka Rambosalama Emilien colonel Rambo Rina Rabe Mananjara. Iny zany anjarantsika misainsaina amin'iny vaovao any Sénégal iny am'izao fotoana zao. Miova ny taonina. Mba anaraka an'izany ve ny eto an-tanàna misy lalana roa iny Macky Sall nametra-pialana. Zay tapitra. Iny ary. Tsy nametra-pialana fa hoe tsy handray anjara ny fifidianana filoham-pirenena ho an'ny hoavy. Filoham-pirenena Pernas iny tompoko. Pernas Macky Sall.
Filoham-pirenena Aperinasy Macky Sall filohan'ny Senegaly nanapa-kevitra izy fa tsy rotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Senegal amin'ny fevroary 2024 fanampin'izay PDB ane no nikopakopaka nga Macky Sall hoe mila tsay ianao président fa tsy maintsy voanao io, ianao manana fahefana, eo ampelantananao ny tafika, eo ampelantananao ny fitsarana, eo ampelantananao ny fanendrena isan-karazany, eo ampelantananao ny zao manao tena atao hoe fomba tena aza miraté occasion ianao, miala tsiny amin'le fiteny mifangarongaro, aza miraté occasion anao fa tena tsy maintsy vitanao io président Macky Sall, ozy le mpikopaka, ozy le pisolelaka PDB, tsy maintsy vitanao io. Saingy tena nienony feo fieritreretany, nde ataoko hoe nienony feon'Andriamanitra inga Macky Sall hoe maso ny vahoaka Senegalais mijanona ianao. Zay zany le izy. De anjarantsika no misaintsaina ny zany toe-javatra izany. Heveriny ny fifidianany tompo izy izy ny lohahevitry ny hevitsika amin'ity volana Jolay ity dia hiatrika fifidianana ny firenena malagasy. Zay aloha no voalaza fa dia ho hitatsika eo ny hotoyany. Dia tapitra ny fandarantsika tamin'ity fotoana ity, isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany, samy tahin'Andriamanitra isika menakavy, veloma tompoko.